Talata 12 marsa 2024 manantitra ny arabam-bampirarintso ho antsika mianakavy manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity fotoana ity. Na ianao eto Tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ananterana izay araba ombampirarintso izay tsy misy ankanavaka fa isika mianakavy ihany no eto, isika malagasy ihany no resaka eto ato anatin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity amin'ny alalan'ny feo sy ny sary izany. Isaorana ihany koa ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka miona ao anatin'izany fandarana izany. Isika toy ny mahazatra dia eo ny famakafakana isan-karazany, ny fanomezam-baovao, ny mpisehatra ihany koa dia eo ny namana faniry Razafy Manatany dia efa tazanao ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany faefatra ny député Rambo izany. Zay no fahalalany ny besin'ny maro azy ny kolonely Rambo. Ary hitondra fomba fijery ihany koa izy izay raharaham-pirenena izay manahirana tokoa amin'izao fotoana izao, tena manahirana satria hoe tena ao anatin'ny fahasahiranana ilay malagasy. Toa tsy tantsony mihitsy izay lalakombana sy ny fieverana ny amin'ny hoe anahoana ny ho avy raha tarafina amin'ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao, satria any amin'le ain-dehibe mihitsy no efa tena voakitika. Inona moa izay ain-dehibe zay? Ny ain-dehibe dia ny fahafahana miaina. Ilay sakafo miditra any am-bava dia io zany no anisan'ny tena hoe manahirana amin'izao fotoana izao ary miatraika any amin'ny isam-bataon'olona izany. Be dia be ny zavatra azo resahana momba n'izay hoe nona izay ny malagasy. Tany aloha dia hoe any amin'ny faritra atsimo no misy an'izany-kere zany, any amin'ny faritra atsimo no misy olona efa ray tapitrisa mahery no miaina ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo hitondrany ny avy any ivelan'ny fanampiana. Anisan'izany ny Amerikana, ny ireo saban-draharaha isan-karazany ao anatin'ny firenena mikambana. Zany no enitsika matetika fa amin'izao fotoana izao raha jerena ny taremarika izay milaza fa ny 70 isanjaton'ny malagasy mahery dia efa miaina ao anatin'ny fahantrana, ary misy ny tena hoe tena tsy mahantra intsony fa tena efa any ambaniny fetran'ny fahantrana izany, efa tena hoe tsisy afaka atao intsony dia zany no zava-misy. Fa tsy hoe any amin'ny faritra Atsimiano isika no hainoana zany hoe kere tsy fanjarian-tsakafo zany, fa ilay hoe tsy fanjarian-tsakafo io dia efa mihitatra izy io ary efa saika hoe tsy fanjarian-tsakafo faobe mihitsy no azo ilazana azy amin'izao fotoana izao. Rehefa jerenao ny any anaty vilanin'ny olona, le olona ane mivoaka ny trano ohatrany hoe madio fitafiana izy dia mba mivoaka ohatran'ny olona rehetra, ohatran'ny mahazatra miposaka io masoandro avy any antsinanana io dia lasa izy mivoaka dia hoe andeha ho aiza dia hoe mba ohatran'ny olona rehetra tsy fantatra io zany nahoana dia hoe andeha hitady vola. Zay moa zany ny tena mahazatra hoe andeha hitady vola. Dia mpianatra dia hoe andeha hianatra, fa misy ny ankizy madinika tsy mandeha mianatra fa mandeha mirenireny eny. Jereo ny eto an-drenivohitra lasa feno erak'ity sisin-dalana rehetrarehetra ity ankizy, tanora, olon-dehibe mitady vola, mampiasa ny talentany izy manao hira gasy, manao vakidrazana sy ny sisa satria dia lasa lay hoe talenta nomen'Andriamanitra azy no entiny mitady vola satria efa tsy tantsony izay atao. Dia maninona lasa fisetserana sisa mitsetra sisa mpanjala hoe dry mampalahelo reto izy ohatran'izao dia zany no iainantsika. Ka ireny tsy azo avela fotsiny hoe andeha amin'izao fa tsy maintsy resahana ny atao hoe manahirana nefa tsy hoe manahirana moa zany fa zava-misy dia misy fitondrana mipetraka eto Madagasikara. Ary lazaina moa zany hoe Madagasikara firenena demokratika, repoblika, tenenina foana zany, fa lay tena réalité, lay tena zava-misy iainana isanandro dia iarahantsika mahita ilay izy. Fa tena misy fitongilanana tena
mavesatra mihitsy eto amin'ity firenena ity fitongolanana tena faran'izay mavesatra satria ny maronisa zany dia miaina ao anatin'ny fahantrana tena hoe fadiranovana miaina ao anaty fahoriana zay vocabulaire afaka ilazantsika azy fa misy zany vitsanisa de tena hoe migalabina tanteraka mihitsy ao anatin'ny arembe zay lay zava-misy eto de nisy namana anankiray voaingana mihitsy ny teny tamin'ny tenanay hoe zay moa zany mpinamana efa nandritra ny fotoana ela dia zao nataony hoe mba fantatra lava hoe zany atao hoe démocratie l'inégalité za hoa tsy de mbola nandinika an'izany loatra dia teo moa zany izy ny teny hoe zany ve de tsy takatra ozy izy lizy tsy hoe tsy takatra fa zavatra samihafa no lasa tenenina ao anaty teny anankiray zany hoe démocratie zany amin'ny tena dikany dia zavatra tena hoe mampilamina zany zavatra tony zany zavatra mitondra any amin'ny fampandrosoany zany filamina zany hoe tena hoe démocratie manaja démocratie io moa teny grika fa tonga de hoe gasina de hoe démocratie tsy andany andro am'izany eto tsika fa lasa sarotra be le izy fa le hoe démocratie de hoe zavatra milamina zavatra mampandroso zany raha raisina aminatina hoe firenena anankiray nefa etsekilany hoe inégalité tsy fitoviana le fanazavana teo hoe misy manitra be ny tena be debe de misy tena hoe vokatra ny tenda kely manao voka miditra na efa voky ara de tsy malala voky fa de nihinana ihany efa vo mikoaka kely de efa mialatsiny efa mandoa ny sasany eo amin'ny zay hoe fa disy voky loatra izay ary misy matinona fa misy koa maty voky eto amin'ity tany fandalovany ity zany ka izay lay toe-javatra izay misy ka tsy maintsy resahana ny momba an'izany na ahoana fipetrany zany ka mialohan'ny idiran'ny député Rambo voafita amin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaefatra dia zavaloatra zany fa tsy maintsy resahana eto momba ny fomba fitantanana ny firenena resaka gouvernemanta ny zavatra mafapana amin'izao fotoana zao hoe misy vola tsy mazava sy ny sisa ny mangarahara zay takin'ny be sy maro ny amin'ny ireny resabola ireny ary atato anatin'ny fotoana atao hoe volana vitsivitsy maromaro zay de miverimberina foana ty resaka vola ity misy volan'olona tsy voaloha de lasa manao fihetsiketsehana amin'ny mpianatra de ohatr'izay ny aty amin'ny fampianarana fikarakarana fanadinana hatramin'izao kay mbola misy vola tsy voaloha reny vacation ana mpampianatra izay miambina tamin'ny fanadinam-panjakany reny de lasa misaina hoe fa makaiza ny vola fa makaiza ihany ty voly ty rehefa miasa zany le olona de vita ny asany de tokony omena ny volany zay ny zoany zay no izy fa tsy miodina tsika miodina rika alefa dolo ty fanazavana ty efa miezaka ahoana vita le asany olona de omeo mivalika sasarany eo koa ny hoe zo iteny hoe zoany zany voarakitra ao anatin'ny lalàna dia rehefa hoe zoany izy dia omena ny volany inona fotsiny reny le hoe laniny any amin'ny temeram-pireneny reny resaka teti-bola sy ny sisa dia tokony mandeha fotsiny zany le izy fa misy zavatra tsy mazava ao matoa misy any reny fitakiny tsy fitakiny ery any amin'ny tontolon'ny fitsaboana de misy mitaky ny volany ihany koa raha miresaka hoe fiatrehana an'ity coronavirus ty zany tsika de fa betsaka izay fitakina nataon'ireny olona izay misehatra tamin'ny hoe fikarakarana tamin'ny fiatrehana ny covid ireny zany nefa eny hoe nahazo vola avy any ivelany hony hoe efa vita hony ny teti-bola teny amin'ny temeram-pirenena dikan'izay zany tokony hoe fa mandeha fotsiny ilay asa tsy tokony isy akory ireny hoe mpianatra iny votivorona makeny amin'ny arabe mpianatra katso lasa midina lasa mifandona amin'ilay mpitandro ny filamina nefa le mpitandro ny filaminana ihany koa vahoaka ihany koa izy ireny fa ny voamarika de ny hoe ny ao amin'ilay tena aim-bahoaka no isiny lay tsy fandoavam-bola na hoe fahatarany ny vola ina moa zany aim-bahoaka zany tontolon'ny fahasalamana de tontolon'ny fampianarana efa impiry zay dia mitaky foana araka ny tenen'le namana avy amin'ny fianaratso hoe
izy ty ve zany raha tsy misy hoe mamofopofona grevy de zay vao mikiropaka de hoe namofopofona grevy tany fianaratsotena araka ny tenen'ny Patrika Rado teto de ny pitson'iny de mivoaka ny calendre mbola calendre de avy eo zany zay vao nandeha arak'izay fandehany ilay raharaha de ohatr' zany foana ve le izy fa eto amin'ity fireneny ity misy sokajy zany voaloha foana volany tsy mbola nandrenesana mihitsy hoe tara na hoe zao satria maninona atahorany sasany angamba fantatsika ny tiany olazaina am'izay aloha tsika mba mieritreritra kely hoe sokajy inona le tena hoe tsy maintsy voaloha foana ny volany fa maninona ato amin'le mpampianatra izay mikarakara ny zanakitsika ny taranakitsika mamola volany ho avy ny zanakitsika no misy hoe fahatarany misy an'izao hoe misy an'izao zay zany lay fanamariana izay apetraka ny any amin'ny tontolon'ny fahasalamana dia eniko ireny fitakina isan-karazany ireny izay ilay atao hoe savaranonanto aloha fa amin'ny zao fanombohan'izao zany de namana fanirina zafimanantany no hiaraka amin'ny député ny colonel Rambo dia ao arinan'izay dia mitoy ihany ny fandarantsika mbola misy resaka momba nyity resaka pétrole ity zany rehefa avy eo de ihany koa moa ny fanadiadiana ho entiny namana fanirina zafimanantany ndao ary faniry inyary de miarabanao rena miaraba andreo technicienne zay miara-miasa amitsika am'izao maraina izao torako zany anko miaraba andreo namana any amin'ny faritra sy any amin'ny MPS rehetra zay mapita ny sary sy ny feo zany amitsika torako zany eo amin'ny radio mata ny manerina izao tontolo zao de miaraba azy reny isika zany satria mato zay miara-dalana amitsika izy ireo de veritsika zany fa betsaka ny zavatra zay tokony horatofina zany atao anatin'ity fandarana zay raha tsika ny lohahevitra maromaro ny lohahevitra horesahana de misimisy satria mivoatra isan'andro mihitsy ny fiainan'ny firenena am'izay fivoaran'ny firenena isan'andro zay dia atsapany rehetra fa tena misy zavatra tsy milamina eto Madagasikara eto ary rehefa tsy milamina de betsaka ny fikorotanana zay firindran'ny fiarahamonina zay dia tonga hatrany amin'ny fiainan'le vahoaka mihitsy le izy de rehefa fotaka any amin'ny fiainan'ny vahoaka de tsy afaka miaina araka ny tokony izy le vahoaka malagasy zany zay le zava-misy de zany rehetrarehetra zany no ezahantsika hitondrana fanazavana ary ny antom-pisi ny fandarana de ny anazavana ho an'ny rehetra ny zavatra tena tsara ho fantatra eto amin'ity firenena ity ny anomboantsika azy aloha zany ny raharaha nafana tany Mahajanga tany satria dia nietsika ro mpianatra any amin'ny université ny Mahajanga zany omaly isika moa zany ezaka ihany nahazo ny sary vidéo fa somary mavesabesatra ny sary zany de le fampitany aviany nakaty zany no somary nanahirana kely de tsy nahazoantsika azy fa ny sary moa zany amin'ny alalan'ny sary mijanona zany de misy zay masotrotra moa zany fa tsy vidéo fa raha ny fanazavana azo avy any Mahajanga de eo zany ny vatsim-pianarana enim-bolana eo anko ny kojakoja fampiasa zany zay ilain'ny mpianatra rovolana na équipement io zay mbola ao anatin'ny fitakiana izy ireo ny tranomay zay tokony amboarina ny trano amin'ny akapobeny moa zany mila amboarina fa tsy hoe ny tranomay ny jiro sy rano tapaka ny wifi tapaka eo anko na sendrareo resaka ny système LMD ny resto zay toerina fandraisana ny mpianatra vaovao lasa sekoly fianarana de mila avelona ny mpianatra zay zany mba handraisana reo mpianatra vaovao ny fitakina tahaka an'izao de misy mifepotona moa zany dia nametraka ny amin'ny hoe ao anatin'ny fotoana aingana no tokony hamaliny ny eo anivon'ny ministera ity fitakina ataon'ny mpianatra any Ambondrona Mahajanga ity ohatran'izay ko ny any Andrenjato nanao fihetsehana ny teria Akatso sy Votovorona de miaoaoany ny fiasamiafany amin'ny hoe tsy mbola nahafapo amin'izy ireo zany fitakina natao zany ary raha mifantatra ho an'ny mpianatra Votovorona dia tokony raha pitso no hiakatra handalo anivon'ny fitsarana reo mirahalahy zay ny samborona tamin'ny fihetsiketsehana teny amin'ny polytechnique Votovorona zany
ny tery akatsy moa zany a de ny teo anivon'ny gestion zany a no nietsika ka ho hitatsika eo ny fandehan'izay a fa ny vaovao samihafa moa zany a de betsaka no mifamezivezy mahakasika ty raharaha ity. Akoatr'izay efa nresaka teny fitsarana ihany tsika de nandalo teny anivon'ny fitsarana omaly reo syndicaliste zay sady piasa ihany ko eo anivon'ny orinasa CNAPS na Caisse nationale de prévoyance sociale ka sivy izy ireo nandalo. Io moa zany de vokatry ny fitoriana zay nataony tale generaly ka teny anivon'ny fitandrona ny filaminana ho an'ny polisy teny anosy zany de taorinan'izay na de efa nisy azany hoe fanatsoahana fitoriana de nandalo teo anivon'ny fampanoavana de nahazo fahafahana vonjy-maika izy ireo de niakatra ny raharaham-pitsarana omaly zany de mazava ho azy tsy hita mitorombotory moa zany de mbola any amponja raha ny vaovao CNAPS ho an'ireo mpitatana zany ka mikasika izay indrindra dia nisy ny fanio-kevitra zany nentin'ireo mpitarika na syndicaliste anivon'ny CNAPS milaza ny amin'ny fahamarinana ny zavatra ijoroany izy ireo ary milaza ihany ko ny amin'ny hoe misy zavatra tsy ara-dalàna zay nentina ny tantanana zany orinasa zany nasindrareo tsindrim-peo lay vola 2.1 miliara ariary zay nampindramo CNAPS ho an'ny commune urbaine n'Antananarivo zany. Zany moa de mbola ezahantsika ny hitondrana fanazavana fa mbola miezaka manao ny fikarohana samihafa isika mba ahafahantsika zany mahazo tsara ny vaovao ao anatin'ity raharaha ity satria ny piasa izay ny piasa na ny syndicat de miaro voalohany indrindra ny orinasa zay esany ary ny syndicaliste ihany ko de miaro ny piasa zay ao anatiny zany orinasa esany zany fa miaro ihany ko satria ho an'ny CNAPS de ny atao hoe mamelona zany orinasa CNAPS zany de ireo mpikambana zay manao cotisation zany hoe ireo mikotize zany ao anatiny ty orinasa ity ka mampiodina zany orinasa zany. Lay resana hoe misy anjato ny tapitrisa miliara isa-taona lalovina kirakiraina ary ampiasaina ao anatin'ny taratasim-bola sy hanaovana fanomezana fahafapo ho an'ireo mpisitraka ao anatin'izany orinasa zany de ho resahantsika zany rehefa tonga ny fotoana fa mbola eny an-dalana eny moa tsika mbola manao an'ny fanangonana an'ireo lafim-paniadadiana samihafa mba hazona mandray atsakany sy andavany tsara zany reo zavatra zay hoentina amintsika rehetra zany. Akoatran'izay dia ofisialy ny filazana zany fa nahazo tsy fahafahana mivoaka ny tany republikan'ny Madagasikara ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta teo aloha anisany ihany ko fantatra zany fa niaraka taminy dia solombavam-bahoaka ary misy ihany ko karana telo mirahalahy am'ireo karanareo de fa nisy namoana didy fikarohana zany mikasika indrindra ny raharaha andramena fa mbola voaroroy tamin'ny raharam-bolamena ihany ko reto karana reto ity IST ity dia mahakasika indrindra zany ny raharaha zay mahavoatonontonona amin'ny tontolom-bolamena ity sy ny resaka vatsomo zava ho azy dia arahantsika akaiky zany rehetrarehetra izany satria nisy endrika kolikoly tao anatin'ny izany. Akoatran'lefa nisy fanenjehana an'ireo karana telo mirahalahy zany teto Madagasikara. Ny solombavamboaka voatonona ao anatin'izay moa de anisan'ny solombavamboaka any afariparitra Naranjorofo any ary mitazona ny commission zay mahakasika ny arena akibony tany de hitantsika eo ny fandehany zany fa itony dia tsy mandendeha ho azy daholo hoe maninona mipopotro zao zavatra izao ary maninona no misy fandraisana fanapahan-kevitra ohatran'izao fa na izany na tsy zany azy aloha ny ST dia tsy midika akory ny hoe mbola fanamelohana fa tahaka ny lalàna rehetrarehetra raisiny iny mba tsy hahafahana mivoaka ny tany republika Madagasikara hanohizana ny fanadihadiana satria misy raharaha fanadihadiana fa anaovantsika tsetsatsetsatsyaritra ihany tsy voasambany koa nefa nisy an'izany hoe namoana IST zany kanefa mbola misy tafaporitsaka ihany de zay moa zany le zava-misy eto Madagasikara tomplasy tompovavy ataotsika sasala am'izay ny endriky ny fampidirina ny adevitsika fefa eto akaiketo député Rambo zay voavidy tetsy amin'ny boriboritany faefatra iara-dalana amintsika satria talata mony andro de fa miomakoma antsika hoe ao zay député Rambo miarabanao tompoko. Miarabanao faniry dia miaraba koa ny
namana rehetra teknisianina mampita izao fandarana zao a amin'ny alalan'ny televisionna MBS sy ny onjapeo ny MBS ary ny radio mada dia miarabanareo koa teknisianina tsy adino anareo mampita an'izany amin'ny tambadroa serasera amin'ny youtube sy antafaniry satria mbola men'ny fahasalamana ny tena am'izao fotoana zao ary mbola afaka mifampidinika sy mitafatafa amin'ny vahoaka malagasy eto ka raha ny sitsiny raha isaorana izy dia mbola mankataka amiko mba ome fahasalamana mandritra nyty fandarana ty sy aorino ny fandarana dia mirary fahasalamana ho atsika rehetrarehetra koa manaraka izao fandarana zao ary miary raha fiononana feno ho an'ny havana sy namana rehetra zay nitona-paorina ka tsy nahatratra izao fandarana zao fa dia atahoana izay le hoe dia andrano ny fiainana zanak'olombelona ny lasa aloha ihany ary manaraka mbola ho avy a fiainatsika zany fa dia mirary fiononana feno ho an'ny havana rehetra mialatsiny alohan'ny anomboana de mialatsiny raha miteny amin'ny mpanaraka amin'ny fandarana isaky ny talata hoe naninona tsy teo tamin'ny heriny dia no ny fandaminana nisy teo amin'ny samy solombavam-boaka atao amin'ny atokotiko Madagasikara dia tonga teto ry zareo mpitsokova avy any Atsirabe izay tsy mpandalo matetika de mba nangataka izy hoe mba raharotinay ny fotoana mba andalovanay eo amin'ny MBS mba andraisany anjara amin'ny resaka miara-manonja dia nomena ny honorable José avy eo amin'ny Atsirabe 2 zany fandarana zany a zay tsy nahatongavana fa tsy hoe sanatriny zany akory a hoe tsy de hanao ny tena fa dia tsy misy ny asorina amin'ny eritreritrareo zany hoe tsy te hanao zany a fa misy an'izay fandamina zay a de zay ny antony tsy nahatongavana teto de tonga ndray tsika zao satria tonga ny andro talata ka alohan'ny idirana angamba ifaniry masiko tsetsatsetsatry siaritra kely any satria mifanao koa rehefa mandeha alohan'ny andeha makatia de somary miodina kely eo amin'ny circonscription o fa de zava-doza ny saika anazy amy satria tena bordel mihitsy ny lay fifamozozana eto amitsika zany ary nahatonga le saika zava-doza zay dia nisy adiniko tao an-trano ny telefona de somary niodina kely ka niakatra fiakarana ao amin'ny fiangonana kadimbahoaka zay pave io a de nisy sarety tanana mitondra hazo angamba efa amin'ny 500 kilo midina avy any frein tongotra frein pneu aty ambany aty tomobile miakatra de nijanona moa tena hoe sarety mandeha fa tsy voatana le sarety tsy voatana an'izy efa da fa tonga de nikarepoka teo any tomobile teo aloha teo fa sy fa tateo aoriana ny tena polisy am'zany eo ataoko eo amin'ny 10 metatra eo zay manao ny régulation circulation mijery fotsiny ary le idinan'le sarety dia sens interdit de avelany de fotsiny zany hoe ny zavatra misy eto zany a de zavatra anakiroa ny tokony ampahafantatra ny lalàna momba ny famovozana de reo tompon'andraiki tara-panjakana ny force de l'ordre ny polisy zany a tsy manao ny asany ny malagasy koa zany a de tena tsy mindraraha an'zay lalàna zay fa amin'ny hoe eto Madagasikara au pays de moramora izy ny fitenenana de manao zay hitsiny eo de mandeha fotsiny ary ny tena loza amin'izy de hoe ireny le sarety na posy na moto ireny zany a tonga de mahita tonga de manitsy am'izao fotsiny ary raha teneny izy hoe mba manara-dalàny mba rao code de la route enao ndray tonga de mahazo opareny opanabavy satria tonga de hoe elavy mitondra tobile de zao hoe de aleo mandefitra fotsiny tena ka le fiainana tsy izany fa le fiainana dia ifampitezana fanabeazana ka tsy zavatra zay zany mba mila tenenina amindretrarehetra ho an'zay mampiasa an'io lalana io manomboka amitsika mpandeha tongotra nefa misy atao hoe trottoir ho an'ny mpandeha de any no alefa tsy mandeha amin'ny arabe raha voakasika any de tomobile na moto no azondoza ny bisikleta de ohatran'izay koa de tena misy mpitondra bisikleta misy mpitondra moto tsy malala zay atao hoe code de la route na kely azy fa de manao saipata misy manao dépassement à droite manao dépassement à gauche tonga de na eo aloha tonga de mivily rehefa voadona dia ny chauffeur ihany no azondoza mpitondra tomobile ihany no azondoza de ohatran'izay koa ny mpitondra tomobile koa ny mpitondra tomobile de misy ndray manao an'le hoe abus tiako tenenina de rehefa misy olona zao eo amin'ny passage zébré
rehefa de mila tsaina le olona de tonga dia mba mijanona tena fa tsy hoe tomobile tonga de mandeha am'izao fotsiny nefa le le vo anatin'ny passage zebria de hoe tomobile de manao an'izay abus zay de ohatran'izay koa ny polisy tena mba ataovy tsara le hoe inona hoe les régulations de zao raha atao amin'ny teny français de hoe miassurer ny bon fonctionnement ny trafic zany hoe fifamovozana io zany a de anjaran'ny polisy ny manao an'io a mampilamina an'io fa raha ny eo amin'ny hitako miboribory tamin'ny faevatra zay eto amintsika zany a de atao hoe bordel monstre ny zavatra misy ato fa tena tsy misy zavatra milamina mihitsy eto a fa manao za saipatany ary manao saipatany zany na fidirana tara am'ireny posta reny na fialana aloha am'ireny posta reny na avy nyorina de efa tsy hita amin'ny polisy dia polisy sandoka zao manao ny circulation tsy fantatra tsony nahoana de misy embouteillage tsisy ifandrenesa mifankahitana de tena zany ny zava-misy eto ka tsitsatsatrany ny tenenana an'izay a ary tafiditra am'zany ny ministeran'ny fitaterana sy ny commune urbaine Antananarivo mba asio marquage ny solona io mba hoatsain'ny olona fa tsy adalana akory nampidirana an'ireny hoe marquage ny solona reny raha mpanao reny a amin'ny fangalana ny fahazondalina hitondra tomobile amin'ny code de la route zany fa tsy misy marquage ny solona na ray azy raha ohatra ka mba misy atao hoe ligne jaune continue de efa fantatry n'izay olona manana permis tsy dépassé amin'izy fa raha midépassé amin'izy a de diso misy atao hoe ligne tsy azo hijanonana eto marquage au sol de raha mijanona izy de diso fa tsy misy an'izany a anika gaboraraka le fiainana eto zany a ariteradoza amin'ny farany ka apetraka zany rehetrarehetra zany ho an'ny mpampiasa lalina rehetrarehetra manomboka mpandeha tongotra mpitangina bisikileta io zao a mpanina bisikileta de mila apetraka le hoe carte dioptre zany hoe amin'ny pédale na ataorinan'ny bisikileta na any aloha de misy atao an'ireny fitaovany reny mba halavitra raha tarafiny jiro de fahita fa am'izao fotoana zao tsy misy an'izany fa raha mandeha maizina ianao tonga de tapoka be eo misy bisikileta nefa taloha tadidiko tsara mihitsy ny bisikileta nisy an'izany daholo raha ny bisikileta misy menamena atao rina carte dioptre de misy mavomavo ny pédale relo koa misy an'izany ary ny bisikileta taloha azy taon'ny polisy mamay mihitsy ny raha vao tsisy an'le dynamo zany hoe misy jiro de mampirehitra ny jiro any aloha sy mampirehitra ny jiro teoriana fa am'izao fotaona zao a dia tsy misy an'izany na kely azy ka any zany miterateraka le faty olona etseroa amin'ny zavatra mitranga am'izao fotaona zao na mpitondra bisikileta na mpitondra moto eny tsy isan'andro na hoe ao anatin'ny herinandro a de tsy maintsy misy faty olona matiny vohitsaky ny mpitondra moto na ny mpitondra bisikileta de manarak'izay ny tsitsatsatsaritra ary iainandritra ary mba mampalelo azy satria ty mpitondro ty de tena ohatrany hoe tena tsy haiko hoe araky ny tenin'le eveka katolika zay a tamin'ny andro ny fitondrany Didier Ratsiraka de miteny io zany prime ministre io zany de oringa prime ministre rehefa ihinana ihany nareo mba sy taolana ho an'ny olona fa aza hoaninareo hatramin'ny taolany tao fianaratso tao nisy an'izay archevêque amin'ny fianaratso katolika no teny an'izay a de ty mba tsaro fantatry ny rehetra zany fa de tena mampalahelo raha zao ny zava-misy a dia avy any amin'ny district amin'ny fanadina izy tya mitondra ny laharana fa 001 mid PREMNJ dist 2 CU 2022 avy any amin'ny commune urbaine ny fanadina de zao zany ny zava-misy any fampafatarana ho an'ny daolo be alefa eny anivo ny fokotany fanadina renivohatra araky ny baiko midina avy any amin'ny mpitondra fanjakana faratampony mba ahafahana mamantatra nisan'ny vahoaka eto anatin'ny commune ambony vohatra fanadina sy mba ahafahana manara-maso akaiky ny tosika fameno nisy olo tena mpanjakana eto amin'ny distrika fanadina dia manome didy
ny Sibaiko ihany koa ny filohan'ny Fokotany eto amin'ny district amin'ny fanadina mba hanao ny fanisana ny vahoaka isa-tokatrano ary manainga ny vahoaka tsy vaky volo ihany koa mba hanamora ny fanatanterahana izy ireo ny asany amin'ny alalany fandoavana vola ariary 500 isa-tokatrano raisina ao amin'ny kahier ny anaran'ny olona izay manao zany hoe tena mahagaga zany a namana faniry fa asa-panjakana mpanao fanaovana ny fanisana vahoaka recensement zany nefa le olona ndray a no asainao mandoa vola 500 isaky ny tokatrano zany ve de mba horary mile sakafo le olona azy efa problème mividim-bary sy ny vidina pepenina am'izao fotoana zao de mbola angalanao 500 ndray nefa asanao zany fanaovana ny isam-boaka zany de asan'ny Fokotany ane zany efa fantatry ny Fokotany zavatra zany ary ny Fokotany de efa mahazo atao hoe indemnité ny eo amin'ny CLRE ao amin'ny Fokotany de efa mahazo an'izany a avy amin'ny seni kinina mbola akana amin'ny vola am'le voaka zany hoe ity fanjakany ity zany a de tsy mindraraha misitsy fa zay azahoana vola ka azo hoe afahana mitangy vola amin'ny vahoaka de petahana tsy makaky zany fa dia misy ny atony hatrany amin'ny ambony any zany resaka redressement fiscal sy ndretra zany de petahana de amin'ny tena tsy toko tsy foroana mihitsy zany ty vahoaka ty na miresaka facture ny jirama zay raha roetsy to de lasa enety sy ndretraretra zany hoe hatrany amin'ny Fokotany zany a de efa mipetaka amin'ny vahoaka ka de tenenina amitsika vahoaka zany hoe zay zany ny zava-misy fa raha za zany notrany eo amin'ny Fokotany fanadina asanareo io avy de ny anteny aminareo a hoe raha enareo zao teny député Ramosalamy zao a de aza mandoa na ariary azy aloha tsy voaisamy fa asany zany ary mitosika fameno zango io de tokony azo zany ndretraretra fa tsy misy hoe zay mandoa volany na tsy sy ndretraretra fa tokony mahazo zany ndretraretra raha mifahafantarako an'io dia le vary mody amidy 200 arivo na 500 arivo de fenona am'ty 500 ty de lasa 2 arivo any ny kilao kinona de navidanina zany tsy aleo mividy vary gasy tsara tare ary tozay vary efa araky ny tenin'le mpiariny gouvernement tomaly hoe stock efa tamin'ny taloha io a de tsy maintsy manao rattrapazy am'izay izy de io no alefa ty zany hoe vary efa tamin'ny herintaona no alefa ty ary nitehirizina an'io vary io dia produit chimique de efa vidina mora de tsy maintsy rattraper zay de ny vahoaka reo say manesina zay zavatra ka eto a de miteny zako zany aza mandoa an'izany 500 zany fa tsy tokony andohan'izany ny vahoaka raha resaka fanisana vahoaka sy resaka hoe fanarahana vatotsinjo zany arao tsara ny vatotsinjonareo a atao tsara ny asanareo a fa raha mandeha mahitsareo tsy mila fanaraha-maso zany a fa matoa misy an'izany a dia ahodikodinareo a tony sakafo tokony am'voaka ary tady io tsara fa avidianan'io vatotsinjo a tsy volanareo io fa volany meny mpitondra fanjakana io a vola men'ny bailleur de fonds io a ary mivahoaka ny tompony volo a fa tsy anareo fanjakana zay nga matsitsatsatsaritra namana faniriny amin'iny fa tena mampalelo raha leo zavatra mitenenareo tena mena zany misy tsika tena grave zany a iaina vahoaka am'izao fotoana zao a na andresaka fomba mivozana na ny zavatra ohatran'izany zany mody hoe vola kely 500 isa-tokatrano fa zava-dehibe zany mila anaovana fanadihadiana satria mahena an'le baiko avy any faratapony zany a dikan'izany zany misy mampitany firy a de misy tokatrano firy de makaiza daholo ny lalan'izany volo zany manahirana zany a ary zay le tenena fotsiny io fa etrereto hoe ny any amin'ny commune ambanivohitra mako zany ambany ravikazo entina fatahorana sy ndretrretra satria problème le fiainana de tsy maintsy andoka zay indrindra ka raha tokony izy zay manko le izy isika io tsy ao anatin'le rale fa refonte totale de mbola miandry an'izany procédure sy ny processus atongavana an'izany tsika fa tsy fantatra moa hoe tsy tsinotsinsisa mbola mila diniany zany efa nisy fotoana nge nanaovana fihetsiketsehana be koa ny tetony amin'ny hoe nalefa mampiasa ministera nandeha ny tety tokatrano sy ny rehetrarehetra impirimpiry misy fanisam-bahoaka de resahana foana io vatsitsinjo io
fa tsy tonga any am'le olona zay tokony isitraka an'izany mihitsiny le vola kely 100,000 ariary ataoko kely le izy satria raha ny tena tokony vola ho raisin'ny olona am'izao fotoana zao tena tokony vola be efa tsy nisitraka izy covid-19 vagy voalohany vagy faharoa vagy fahatelo na tiana na sy tiana andehan'ny fahatelo zao vagy zao efa tsy nisitraka ireo olo reo tamin'ny rivo-doza zao tonga ihany ny fiakaran'ny PPN de mbola io ihany fakana listra malagasy mandeha foana isaky ny commune sy isaky ny fokotany de atraiza foana ny ainan'le malagasy an'le izy fa matoa moa zany resahana eto ary zay apetratsika mazava mihitsy le miara-manonja ny MBS Radio Mada hoe misy zavatra ohatran'izany resahana eto ary misy zavatra ohatran'izany fongarina eto fa eny antsefatsefan'iny de miezaka foana zany miresaka zany amin'ny lafin'izay hoe tena inona moa zany le hoe karazany zara fahalalana zara fahampahafantaran-javatra eo amin'ny fiainana zany ary zay mampiavaka nyty miara-manonja antsikitsika eto tsy mikapikapoka am'tsisy dika antsika na manao effet d'annonce fotsiny efa tsisy action mifanaraka an'izany ambarany mazava zany fa ny zavatra resahana mety ao miara-manonja ny MBS de miasa sosial mihaino fitaraina amin'ny vahoaka mandeha mizara zavatra eny amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny trabona sy ny rehetrarehetra na avany président Omar Karavalomana na avany misolombava-bahoaka miasa raha teo bureau politique ohatry ny teny avaratra any zao mihetsika zany hoe fandarana mihetsika ty manaraka ny adevitra zay resahana eto manohana ny hetsika zay mety ahitany vahoaka rariny sy tombontsoa ao anatin'izay hoe endriky ny demokrasia sy ny zon'olombelona zay sy le hoe fahafahana zay de nametsika avana teto ny zon'ny mpanjifa hoe aleoko izy iteny mampiteny andretrarehetra zay tokony hiteny andray anjara fitenenana hosa hijoro aneo hevitra isaina ho an'ny fiainan'ny firenena fa tsy effet d'annonce na olona vitsivitsy eny atao eto de manainganainganareo fotsiny le izy de ohatran'izay ny récitation isan'andro tsy ohatran'izany ny eto tompoko fa zavatra misy fiantraikany ary misy asa atao ny everinay fa atao miara-monjoka ny firesahan'ny député Ramboasalama an'izany de everitsika fa zava-dehibe mihitsiny satria mahakasika amin'ny fiainan'ny vahoaka mieritreritra manko hoe any ambanivohitra any de azo atao am'izay fomba anaovana azy de ohatran'izany efa ao anaty trabona de mbola vary amin'ny madikosy menaka ny kapsily menan'le olona de ohatry mivitavita ho azy zany de any ambanivohitra any de misy zavatra tsy mety am'ireny fizarana zavatra eny de avy le mpanao Facebook mitantarany zava-misy de nidoboka zao le bandy kely le hoe Zano anosy varika le mpanakanto satria zany zava-misy zany de hoe rehefa hivelana Antananarivo reny vohatra ianao hivelany faritra mahazo an'ilay tena fampalalam-bavao dia mandeha am'izay ny tsindry azo lena ohatran'izany zavatra te tsy fianaratsoa commentaire kely nataon'le ranabavy hoe fantatro tsara io ary tena tsy mety zao de iny de ampanatsoana anazy any amin'ny gendarmerie satria hoe cybercriminalité satria misy mitory zany lafin-javatra zany tena vahatsika tena tsy eketsika mihitsiny zany raha mbola tsy mamela malagasy mba afaka hiaina tsara an'io hevitra mba hanao an'izay fomba fijoratsaka ny sy andavan'izay ka mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny député Ramboasalama misy commentaire vitsivitsy ao de eto de mitenitsika namana technicien satria misy MPA ny azotsika zany tsy vaovao ny amin'ny hoe misy commentaire na namana zay mpanaraka atsika zany tsy mety tafiditra mihitsy atsa miizy angambany mila jerevana kely zay fa tsy tafiditra mihitsy ireo namana zany misy avany ivelany maromaro de misy eto atoerana de tsy tafiditra mihitsy le commentaire zay soratan'izy ireo tsy fantako hoe mihidy ve na sala am'izany fa jerevi kely azafady indrindra de ovakitsika aloha zany le commentaire voninao de avy am'izay tsika am'ty resaka tontolo ny raharaham-pirenena ety député Rambo eny ara raha azo avadika kely taritina kely fotsiny fotry ny takona kely le izy de lasa lavidavitra kely le afahantsika mamaky azy azafady indrindra eny ara rota rakoto arivelo laly aby andre tsara be laly zay Vatomandry Manory Ilaka Est manaraka tsy tapaka de mirabatsika any Tomasina Atsimony misy an'izany rehefa mbola toizany iny de mbola mahazo any Antanambao Manapotsy Marolambo
de mahafinaritra misaotra etahina niary ady hoe miaraba anareo mpanolotra miara-manonja de mirarisoa de miarabanao ihany ko madame tahina itina Eliana Rasoavimbola de miaraba antsika indray rehetra ao amin'ny MBS de mirarisoa anareo ao de miaraba tompoko makasitraka indrindra ery Albenja bonjour avy aty Brest de mahafinaritra tokony mba heritreritra tsara sika malagasy ary mba ahay mifidy amin'ny manaraka ka zay mihitsy ka allo zao fiaina zao iainantsika zao dia angalatsika lesona mihitsy mba hijerena ny zavatra atao amin'ny manaraka ary tsy vitany hoe mifidy fotsiny fa zao de efa mila jerenany hoe ao sa tsy ao anaty lista fa andeha hifidy nefa tsy ao ianao de mila tenenana zany na tena ataon'ity fanao am'izao satria efa mamoaka mihitsy miteny drareo hoe zay de tsy maintsy lany de hoe hitanay eo tamy voalohany zay nitratranareo faharoa zay nitratranareo fa tsy isy tratranareo fanitelony tsony eto fa raha izany miseho de fakahitentsika fa samy ato anatiny ty Madagasikara ty eny ary tamin'ny farany herinandro teo hay mbola ato Bruno Rabenandrasana salama monsieur Bruno salama Rabria torak'izay ko Razaka tovy Razaka RTGV zao izy ny vokatry ny atendakely ao Kenda ihany izy mifarany mbola tovy Razaka ihany miverina ny fitondran'ny tompo Laratsiraka tamin'ny 91 satria ny lalana dia simba daholo dia zao avelony RTGV zao lalana tena ratsy de ratsy raha mahita izy am'izao fotoana zao ary hitantsika eo ny adile ministre zay mbola reconduit fa de araky ny teny mo hoe avitanay io alohan'izao de hitantsika eo zany fahavitana zany alohan'ny 2023 fa raha ny eto Antananarivo aloha de mbola lavitry ny afo ny kitay fa de tsy izy ary tsy mahagaga raha hoe fitonana Ratsiraka satria Ratsiraka neno ka tsy tout à fait normal raha zavatra hitan'ny Ratsiraka no ampiarina am'izao fotoana zao iaingona valina teo raha solofo manana de hoe miaraba miara-manonja makasitraka mampita vaovao tompoka zay mihitsy ny anaovanay ezaka mifampita vaovao de mifanentana de manazava fandarana mihetsika ho aty fa tsy fandarana manao fedanonsa fotsiny tsy eto fotsiny mitabataba manao zao ny RMDM manao fianambe mpanotra de zao ndray tsika zany de miezaka mihitsy hoe zava-dehibe zany concertation nationale zany manosika any am'zany itsika zay le hoe tsy mamela ny malagasy irery fa raha ohatra ka eto no mitabataba ka tsisy zavatra mifanaraka am'izay de complice any isika raha ohatra ka vitany zavatra eto zay zany le fahafahatsika rehetra mihetsika sy misaina sy manainga tongotra sy manainga vatana ndao ary hitahiry andrenatenainy salama député Rambo mba jereo nijira ny elakelatrano amintsika iny fa tena maizina nitoto bato misy efa simba tsy azo andehanany intsony misaotra de mirarisoa ny MBS tsy fantako moa de voray io hitahiry fa dia efa anatin'ny eritreretina daholo na de tsy asan'ny solomavam-bahoaka aza manao zany kanefa mo araky ny teny hoe tsy maintsy jerena ny tombontsoam-bahoaka de tsy maintsy jerena zavatra any fa dia aza matahotra no fa voaray zay zavatra zay ary ny coordonné anao de fa ho amiko zay ary iverina am'izay tsika ny zava-misy tamin'ny farany herinandro député Rambo ny tamin'ny farany herinandro teo de efa nitondrana fanazavana omaly hoe nidina tany amin'ny faritra Nalanjirovitra ny filoham-pirenena zany nandeha nitokana ataotsika hoe zava-bita fa le izy moa tsy de tena hoe zavatra de misongadina be de manahoana satria asa zay fatao andavanandro reny fataon'ny gouvernorana chef de région ny tokony izy fa reto moa zany le manitsaka lalam-pandrenana fa ataon'ny ministère ny travaux publics ny manamboatra lalana rehefa tokony amboarina ny lalana ary tena tsy ampy mihitsy namboaran-dalana fa le haingonaingon-dalana échantillon kely re zay tokanan'ireny lay ataon'ny eo ministère ny fahasalamam-bahoaka manao CSB 2 manao fanatsarana ny birao ny niveau ny sécurité publique amin'ny alalan'ny direction régionale ny any ny poste miezaka manatsara ny asa satria mandeha koa ny tontolon'ny teknôlôjia zao vereo ianao raha ohatra ka tsy miazakazaka manao zay fanatonana ny vahoaka de miezaka mijoratsaka ny sandavany ihany ko ny eo anivon'ny poste fa akoatran'izay mijery ny asa tsy vita ihany ko zay koa nge mahagaga asa tsy vita tahaka le extension Porony Tomasina de nanaovana fety be ny resaka kianja le lazaina fa manara-penitra le mazaka olona arivo nefa misy asa ministère ny sport zany am'le tapis synthétique sisy be da be ny adevitra efa nresahantsika maly fa de nanao déplacement mihitsy le flou nijery an'izay ny tao anatiny io adevitra io nefa tamin'ny herinandro ambony zay mbola iainantsika zao de nandeha be mihitsy lay resaka fiakaran'ny PPN alerte PPN
ka asa ngambany somary sahirana tamin'iny le fanjakana de nitady diversion teo koa le knapsa nandehabe de mba hahafahana mandamindamina kozy aloha de lasa nikisaka nakany analanjoro fa rehefa tonga tany any ko de eo le nandrasantsika hoe inona ndra iarany zavatra mbarangarainy any de samy mananambara fa tsy aza tonona aloha le hoe nidécoré an'lay mpanjono zay voalaza fa nanavitra ny saigy zany zay taorina zay de nahazo général de corps d'armée eo ny adevitra am'izay député Rambo petsapetsaka ny zavatra azo resana makasika zay nalanjorofo zay marina tokoa zany fanira fa fantanina apetraka ny ampitondra fanjakana indrindra amin'ny ministre ny fanatanjahantena am'izao fotoana zao izay ministre ny terrain manara-penitra de hoe zay hoe azavao amin'ny vahoaka ny situation ny terrain manara-penitra Moramanga am'izao fotoana zao zay fotsiny satria le terrain manara-penitra de ohatrany Tambongazo zay fotsiny aloha mila valio zay dia zay vao miresaka an'izay fa terrain manara-penitra zany tsy lara-pahamehany zany ahitrahitra fotsiny zany entina anaovana zao fotsiny bling fa tsy lara-pahamehany zany fa iverina am'le resaka atao namana faniry anankiroa no alaiko am'le kabary ny filohan'ny firenena am'izao fotoana zao fa de tena raha reny ny kabarina filoham-pirenena doy za hoe tena tsy ampy fisainana ary izy mba mpanolo-tsaina manao an'ireny zavatra reny fa de mikabary izy tao anatiny tao de hoe satria rehefa mikabary izy de hoe anafarako mpampianatra avy any ivelany mihitsiny ny tena an'izay mihitsy izy ampianatra ny tanora tia Fenilivesta zany raha bangona le kabary de io zay hoe ka reo mpianatra rehetrarehetra zay mitady asa manana ny diplôme doctorance efa doctorat efa docteur de atao inona fotsiny zany reo malagasy reo zany tsy efa fanambanin'olona ve zany fanambonina gasy nareo gasy tsy alehany tsy tokony recrutena fa tsy maintsy mpampianatra avy any ivelany no alefa tia analanjorofo zany zavatra zany dia midika mihitsy ny faniry fa tena resabe fotsiny zany no atao hoe fanafoanana ny tsy any atao hoe ny taux de chômage eto Madagasikara fa tena tsy fisy firarahina zany fa dia ampidirina zany afany velany de ny toatorana zany tsy omena asa zany hoe ny fampianarany eto atoerana mihitsy zany tonga de mahitsy be tsisy valeur fa tsy maintsy mpampianatra avy any velany no andeha mpianatra amin'ny université ao na ny eto ara nefa tsy voalovola koa ny eto tsy voalovola ny eto zay manao nefa eto manampahaizana firy ny vacataire eto ary efa ataoko hoe hatramin'ny 2018 sa 2017 karaha mandro vacataire reo tsy voaloha nefa zany olona manao an'izany vacataire ny amin'ny université zany dia tena olona manana maizy azy manana ny diplôme maizy azy be de be ny voaka atao amin'ny université any Tananarivo manao an'izany voaka atao amin'ny université any UCM manao an'izany voaka atao amin'ny mpampianatra atao amin'ny SCAM manao an'izany voaka tery amin'ny ISCA eo manao an'izany université Sangandolany zany ary reo olo reo ankizy reo nareo manao vacataire reo mampianatra any amin'ny université privé ary zay mampalaza ny université privé satria misy andreo ankizy reo fa ny eto amintsika zany de le filoham-pirenena mihitsy no hoe tsy omeko asy tenisany fa aleko mampiasa olona avy any velany satria nareo tsy alehany miverina miteny le olona mpiaro ny gouvernement omaly any le ramatoa vice président conseil d'administration ny raha Madagasikara Rina Rakotomanga manteny izy hoe inona moa problème manareo raha mikarama 150 millions na 175 millions i Dupuis de zany fe de fomba tenenina amin'ny malagasy zany de zay hoe le teneny le président mihitsy keo zany sa io mpanotsana le président de hoe tsy mila mpampianatra vetina tia analandro fangalana mpampianatra avy any velany nefa anao filoham-pirenena rainy malagasy ka tokony eritreritra amin'ny malagasy am'izany hoe mba ray tena rainy firenena marina ve le rangaty
sa inona sa dadakely sa dadakely dadakely matsy no mijery hoe ty tiako ty tsy tiako satria misy hoe ty zanabaditro de ela tsy tiako alafa ohatra zao fa tsy tena mijery hoe rehefa ray de ray fa tena zany no ataon'le filohampirenena am'izao fotoana zao ka ohatra mba magagany ary tokony eritreritra de ohatrinona ndray zao mivolana liana am'izany ka eo nefa neto raha tsy voaloha ka eo nefa tena mahavarina eo nefa itenenako anao hoe eo nefa itenenako anao hoe raha mpampianatra rany ivelany zany tsy andeha akakarama moramora aminao eto izy fa farafaratsiny zany a de any amy 75 millions any amy 100 millions no ala izany mandeha makaty fa tsy any amy karamanao fonctionnaire hoe ohatran'izao izy hoe karamana DG tsy haiko ohatrinona 12 millions ohatran'le 150 millions d'ariary natoraka any ambaravarakely mena ty dipuidupity nefa inona tsy hita le résultat le football am'izao volan'le malagasy mpiasa kely mandoko cotisation nomena le vazaha tsisy résultat zany nataony ty fitonoany ty zany no tenen'le filohampirenena de eo an'ny mpianatra zany a de tonga mihitsy ny mpianatra de miteny hoe tena tsy lasa raha izany no ataony ty filohampirenena ty raha izany no ataony tokony eritreritra ny mpianatra fa izany no azo anareo raha mavita amin'ny fianaranareo nareo zay manany eritreritra andeha ampianatra any amin'ny université fa dia tsy atakalo leranga io mpampianatra avy any ivelany nareo ka tokony eritreritra ny am'izany zavatra zany nareo hoe zany ve mahazana ary mampalelo amin'izy de zao mahay isika malagasy eto fa le ataon'le mpitondra mihitsy mahatonga ny ankizy mandeha mitsoka manao le fuite de cerveau anika anyny malagasy mampitombo ny fahaizany manao ny fikarohana raisina fotsiny hoe nanao an'io resaka covid vaccin amin'ny covid 19 io ka nisy malagasy teo anatiny nanao an'io vaccin io satria aty izy tsy mahazo an'izany sehatra zany anaovana azy de aleony any ivelany any misy malagasy niara-nianatra taminay mihitsy ny ingénieur le bandy de mbola naka nationalité française satria tsisy ninona asa ataony teto de eo amin'ny centre national de recherche scientifique amin'ny frantsay izy zao mahazo nationalité mitady manao an'ireny recherche reny zany tokony mahitrereto ny fanjakany io fa tsy tany po mahita olono de miteniteny fatany eo de mahazo teo ka de hoe e nefa zavatra tsy mandeha any am'izay izy ka tokony eritreritra zany ny ankizy hoe tena zany ve ny tena fisaina le filohampirenena nareo de miteny fotsiny nareo ny tahy fidy an'io ko de mivereny fefa zany ny zava-misy de mba mieritrereta hoe inona no atao manarak'izay de lesaka hoe opehana amin'ny poketra ny karama fonctionnaire am'izao atao carte tsy problème fonctionnaire zany problème fonctionnaire am'izao fotoana zao dia ny fitombon'ny karama zay tsy nisy nanomboka tamin'ny 2020 tamin'ny 2019 nisy hoe 13% fa 2020 2021 2022 tsy nisy fitombon'ny karama fonctionnaire tsy nisy fitombon'ny karama ny pension an'ny zokolona dia manaraka ho azy ny any amin'ny privé satria rehefa tsy miakatra ny fonctionnaire tsy miakatra koa ny privé zany ny tadiavin'ny olona zao inona ny antony efa manana compte any amin'ny banque ny fonctionnaire raha Andriamatofilo efa mandray bon de caisse ary ny tadiavan'ny olona an'io de mba ahafahany tsy anaovany olona any amin'ny banque de mba ahafahany manao avance de solde isaky ny 15 jours satria le karama kely omenareo am'izao tsy mahavita ray volana dia tsy maintsy manao avance de solde ny mpiasam-panjakana sy ny zokolona mangata any amin'ny banky any satria tadio tsara fa na zokolona koa de manapetrabola any amin'ny banky de any izy afaka manao avance de solde rehefa tonga ny fandraisana ny pension na fandraisana karama tonga dia tapahany banky zavatra iny na misy volana na misy sanabola kely azy fa tsy poketranao io hoe omena fonctionnaire no eto anatambadina fonctionnaire any tadiavina dia ny hoe asa ataovy ny fanondrotana ny karama ary mba fanondrotana tena mahasana tsara mividim-piainana am'izao fotoana zao zay tena efa tsy izy tsony satria raha mijery ianao i mofo vidina 500 teo aloha vidina 100 am'izao fa mbola miena koa ny abeny miena ny qualitény miena ny quantitény ary de tena volany aposiny
vahoaka miena ny sakafo midina any amin'ny kibo vahoaka miena de miverina am'le tenin'le eveka atao ihany hoe ty zavatra ty de tena hoaninareo hatramin'ny taolana mihitsiny hoaninareo le ody manga hoaninareo nofon'le manga de efa taolany de mbola vakinareo koa le taolana de hoaninareo le mangidingidy eo anatiny le tsy azo hoaniny sy omenareo ny vahoaka fa ahoana mariny ty ataonareo ty e za miveny mpitondra am'izao fotoana zao za miveny ray aman-dreniny vahoaka zany hoe ao anatin'ny telo andro de afaka ny midina vidim-piainana ka tena tokony mba eritreritra ka zay no angatahana zany hoe sio ny fampitomboana ny karama ny fonctionnaire ny zokiolona ny privé fa tsy hipoketra zay atao hoe andoavana karama fonctionnaire amin'ny cartony detadetahana ary de hoe miasa tsy misy ilana an'zany tsy ampitombony vola miditra zany a ary tsy ahafahan'ny fonctionnaire andehanao ny avance de solde any amin'ny banky ka mampime mihitsiny raha hoe mpitondra amin'ny président de république no hiteny an'zany zay asana ministre no ataony zany hoe ity le zavatra mitrangoatran'zany zany a dia tsy mahavita ny asany le ministre fa tsy maintsy président de république adolo manao ny retraretra ka de mameritreritry nareo ministre hoe efa misy président de république fa de nareo zany titre fotsiny ary fa fambaraka ho anareo ministre raha zany nataon'ny filohan'ny république zay ny amin'ny kabary iny de manarak'izay miresaka le décoration mena an'ilay olona nanavitra ny le mécanicien sy le segy acte de bravoure de azo lazaina hoe héros mihitsy izy menan'ireny satria nanavitra in'olona zay efa londrany tao nandritra natao hoe 12 heures ary tsy salasala nanao an'izay fa nakazy fa tsy neveriny hoe matotoro na biby akory mendrika azy zany mendrika zareo any menany officier de l'ordre de mérite fa nikianiko eto kosa de zao ary mampalahelo de zao maty le colonel piloty ny hélicoptère sy ny colonel directeur sécurité amin'ny premier ministre niaraka nanao mission tany mba farafaratsiny mba tokony mena grady à titre posthume zany hoe mena général de brigade à titre posthume izy ro la mataperinazy fa maninona ny segy no ny mena 4 étoiles zay lazaina hoe héros de mena sous-lieutenant ko ilay mécanicien de hoe héros mahery fo amin'inony mahery fo zany a raha ohatra hoe mahery fo izy ro la dia tokony nahitan'ireo colonel reo tao anaty rano fa hoe zay mbola velona reto efa tsy izy a de nanavitra andreo nitarika andreo fa ny haindralany any navotany de za ve de mahery fo amiko zany a de manao zavatra tena fitiava namana lehibe fitiavana olona lehibe a de nanavitra an'iny raha mba nanavitra an'le commandant de bord ny hélicoptère na nanavitra le directeur en sécurité de tena bravo zany mahery fo zany acte de bravoure ngeza be zany fa tsy hoe zany lomany tao de nisy nanavitra de mena 4 étoiles fa ny andray zany momba zay zavatra zay de izy hoe tonga de hoe mba hay zara ny amfandraisako zany le 4 étoiles sy le sous-lieutenant ho an'lay commandant ho an'lay mécanicien sy lay enquête momba ny navoany io hélicoptère io de tonga ave de raisina hoe tsy mahay mitondra le colonel tadio tsara fa ny hélicoptère zany a raha ny lalàna momba ny hélicoptère faniry de adiny ray alohan'le te amin'ny masoandro de tsy mahazo manidina tsony zay zany hoe raha miala amin'ny toerana anankiray izy zany ka adiny rony trajet ka adiny ray aloha le te amin'ny masoandro tsy mahazo mandeha tsony hélicoptère de tokony adiny telo meloa zany tokony tsy mandeha fa maninona mbola nandeha any hoe tsy maintsy mandeha tsika
zay de eo am'le enquête ko le hélicoptère ve ao anatin'ny commission défense ako miaramila taloha ako ary manana zay atao hoe mamanam-boninahitra zay zoako mihitsy mijery ary manontany hoe mamanam-boninahitra hoe le hélicoptère ve mbola atao hoe afaka manidina araky viteny hoe tsy lamy potentiel fantanina mipetraka dolo zany aiza ny fanady adina zay nytenena hoe atao my fanady adina raha manady ady anao dia manafatra olona anatin'ny mpanamboatra ny hélicoptère io ohatra zany atao hoe Mercedes io hélicoptère io markan'io ohatra dia any am mpanamboatra Mercedes tongavina spécialiste am'ty fa nidoboka tary le hélicoptère Mercedes ka mila ho fantatra ny atin'ity zavatra ty sy ndreindretra eto ane tsy misy an'izany tsy nisy nafarana ane teto apetraka koa mifanontaniana hoe amy malagasy eto ve de misy spécialiste afaka misy expert afaka manao ny expertise momba ny hélicoptère hoe zao na favoazan'ty hélicoptère ty zao na voan'ty na rehefa tsy anao an'izay de mba manafatra ôla reny ao satria misy spécialiste ao coopération amy malagasy ny tafika frantsay zavatra mandeha tsara ihany afaka manao an'izany ary raha tsy misy ary ôla reny ao afaka manafatra avy any amin'ny ministèran'ny désarmé amy frantsay hoe mandevazanareo spécialiste fa tsy normal de hélicoptère nidoboky tya zao mifandeha fa tsy misy an'izany eto hoe ary raha tokony misy ary tokony tenenina avoaka mazava tsara fa tsy midobodoboka fa tany am'izao fotsiny de any de tsy hita ka miazy zany ampifandraisako lizy hoe so sanatry zany conditionnel ihany ny teneniko so sanatry zany nadoboka le hélicoptère dia doboka iny lay tatiavina tamin'ny hélicoptère nidoboka tsy tateraka dia aloha mena 4 étoiles le ty so sanatry zany mifandehany sao conditionnel amy teny azany ka raha nahitana zany de tokony hoe raha te hoe zany ny argument zany fahitako hoe en tant que membre ny commission défense ary mba miaramila de malahelo aho mahita an'ireny zany kely reny zay matena mbola manana ny hoaviny zay voalohany tsy omena général à titre posthume fa mivelona no mena 4e étoile sy mena sous-lieutenant zay mahagaga ihany satria samy miaraka tao mahagaga ihany zany zavatra zany de faharoa manarak'izay maninona tsy misy mandeha ny enquête am'izao fotoana zao momba ny zavatra io ary tsy fantatry nyvoaka hoe inona zavatra mitranga fa ohatra ny afenina le zavatra membre en commission défense ny eo amin'ny sy sécurité amin'ny assemblée ny tena koa manamboninahitra retraité ny tena koa ary mampalelo ary zany kely colonel reny zay tena manana ny hoaviny mitaraiky ohatran'izao fotsiny ary ohatran'ny hoe vita amin'ny fotsiny de hery de vakina de tena olona ohatran'izao fa nefa ny tena hoe ahoana tena fandehany ka hoy any teny hoe ataovy ny enquête ary ataovy vita amin'ny vahoaka fa sao de sanatry zany ka le eritreretina hoe na sous-lieutenant 4 étoiles dia mpantikely no midoboka ary tena ohatrany tsy mety raha izany no izy condition au conditionnel ho any tenenako an'izany fa de mila ny enquête mazava zany approvevana an'izany fa zany ny zava-misy fa tena ny ayatsy evanana satria mampalahelo raha hoe aina banikely ohatran'ireny de reny no zay reny ny zavatra mitranga mbola manana trosana enquête anankiroa amin'ny fitondram-panjakana moa zany ny vahoaka zany zao de momba n'iny raharaha iny hoe inona marina iny fenjerana angidy be tany asoana rano vonginy ho atia tatia nino moa zany tatia mahambo sy lay anjirama any andekaleka zany le voalaza fa nisy tanamboka de maika de andrasantsika ny toean'izany rehetrarehetra zany fa ho antsika mpanaraka ny Facebook zany ny MBS de nisy fatapahany lizy teo de efa miverina indray connexion tatoato ohatry ny tapatapaka lizy tsara dalàna misy le resaka tolotra moa zany fa de miezaka miaina am'lizy arak'izay tsika adevitra anankiray mba tsara mba hainona feo ny député Rambo ihany mikasika indrindra
ny tontolo le gouvernement io ro zany mbola anatina actualité zany vao tamin'ny herinandro ambonitsika no nahazo an'izay hoe gouvernement izay tsy hita zay ilazana azy gouvernement vaovao sa gouvernement tranainy fa nitota ihany na vadibadika de atao koa le karazana népotisme tafapetraka de io moa de farany herinandro de mibitaka zay tsy izy mihitsy ny inga lehibe ny amin'ny hoe nahazo anankiroa zay ao anatin'le gouvernement fa de milamy mandray zany zao fiara-miasa tena teo efa frustré efa sahirana teo ny amin'ny hoe tena tsy mety zao zay nametraka zay ny tranainy indrindra tamin'ny mpanohana zay anisan'ny ao anatin'le plateforme nefa tsy mba manana mpikambanao ohatrany efa nanao mizan garde hafahafa zany fa zao tonga le formation le gouvernement de nanao famboleka azy mba hahafahana miteny de miteny hoe manana anankiroa de ao anaty sambindray aloha zany satria manana an'le anankiroa tiatsika tenenina am'izay hoe iny izy iny lay tompon'lay antoko sy lay mpitatana an'le atoko mety ho faly fa mananao fa ny andrasany voaka le résultat miandry zany tsika ny am'izay endriky le résultat zay fa na izany naty zany de zao efa manomboka miaina an'le fiainantsika am'le asan'le gouvernement am'izao fotoana zao mbola mandeha mompa passation zany fa ny andrasany rehetra de hoe mba tena hitondra iny ty araka le nampimenimenina ny rehetra ny soloana tamin'ny voalohany vakiko mihitsy le izy ato manko satria ndraisiko noty lay fanoloana le mpikambana atao anatin'ny gouvernement zay mba nandramantsika ihany zany le izy niraisina le daty samihafa gouvernement tamin'ny 24 janvier 2019 dia 2020 mikambana tamin'izany de gouvernement tamin'ny 24 juillet 2019 zany hoe 10 volana monja taoriana le nitsanganany le 4 janoary de fankitehana indray le mpikambana an'le gouvernement 4 jolay 2024 de nikitehana indray taty amin'ny 7 janoary 2024 de nikitehana indray embolana monja na 7 volana monja taoriana niny voalohany volana 7 volana janoary iny de taty amin'ny 20 volana aogostra de nikitehana indray 2024 de heritaona kely taoriana iny iny mba lavalava heritaona tamin'ny 15 août 2021 de farany teo tsika tamin'ity volana marsa 2024 ty zany hoe le 7 volana zany de apoiziny io tamin'ny voalohany 2020 le temba ampiseho an'le sariny lay fananganana gouvernement tany an-dafo hoe vomivaly mivoaka mpifidianana de tonga de fantatra amin'ny premier ministre 24 heures de aoriana zay information le gouvernement de te ampiseho sary le fanjakana hoe vo vita lay fianiana le filohan'ny république taty amin'ny 7 janoary raiky amin'ny 20 janoary izy nommé an'le premier ministre zay deuxième nomination efa teo ihany tamin'ny lay gouvernement de consensus le premier ministre tsay zay nitendrena tamin'ny faha-efatra ny volana janoary jona 2024 de tonga de nanangana le 2020 fa zao izy miverina 2030 de io izy io endriky le gouvernement de efa apoziny rehetra araka ny adevitra hoe rovinandray ny kotena hatramin'ny KMF knoer nitondra fanakianana fa mba ahoana ara ny formation le gouvernement fa ahoana ara ny critère tamin'le évaluation de rehefa mijery moa zany meno an'le fanjakana sy le mpanohana le tena mbola le tena le mahay mihitsy am'le le fomba an'le misolona ao anatin'le izy de tena hoe paradisy Madagasikara miasa tsara misy le vahoaka sy sisa ka indimy novaina ary le gouvernement de tsy fahombiazana dikan'izay député Rambo Tiozafiany Lexis ary nenty fitondrantya rehefa anao reo manima ohatran'io dia tsy reo manima fieritreretana hoe fieritreretana lalina tena ijery hoe amany olona amin'ny vahoaka fa atao fahazarana ary ny tena olana tena mahamenatra amin'izy dia ny olana namany no vany fa tsy ny olona amin'ny vahoaka izay no hitantaratra amin'io gouvernement io ary tena mahamenatra eran'izao tontolo zao dia io reo manima io zavatra ataon'ny mpitondra ny exécutif anakiroa io numéro 1 sy numéro 2 mifilosiny PM io no hitarafa amin'ny Madagasikara hoe zany ny
fahaizandraha malagasy a rehefa manao évaluation na ny masivo eto ana izao mijery an'io e de hoe inona ary ty zavatra ataony ty mpitondro ty de zany zany ny tena farafahaizana ny ataon'ny filohan'ny republika ny madagasikara am'izao sy ny prime ministre am'izao fotoana zao a ny amin'ny resaka fitantanana ny raharam-panjakana zao ny tena fitsarany ka de arakaraky ny tsarany io ihany a no ahitanany hoe ohatran'izao zany a ny valiny eto ambany eto kanefa de fa mazava be fa talohan'ny namoahana io a de fa namoaka ny union européenne hoe gouverne ianao mihitsy no nyteny an'iny fitondrana tsy efficace ty ary fitondrana tsy manana zany efficience zany zany hoe raha dika amy teny malagasy ho fantatry malagasy de hoe fanjakana tsy ahitam-bokatra ary fanjakana tsy misy rendement miasa nefa tsisy tsisy vokatra mikofokofoka ery tsy misy rendement tsy makany am tsy matory andro amanalina zay nefa tsisy vokatra mihitsy tsy misy zay ty zany de zany ve de tsy amperitreritra lay olona anakiroa zay tenen'le raha matomaly hoe ny prime ministre no mitondra an'le olo reo a dia filohan'ny republika no manapaka sy mandidy hoe tiano atao de reny de ahitana taratra hoe tsy misy antenainty malagasy ty amin'io gouvernement io a raha o no antenaina amany olana andavanandro malagasy am'izao fotoana zao o asa rejeva raha tenin'ny filoam-pirenena reny hoe anafarako mpampianatra amy velany zany hoe tombondray anisan'ny fonctionnaire zay manana diplôme eto ijerevo any amin'ny université ijerevo ny any amin'ny université any Tamatavy enim-bolana mitaky ny bourse sy ny équipement ny eny tena votovorona sy ndretretra nefa dia efa vao fito amin'ny elefi zao reo volandreo akizy reo ary zao dia efa tokony mba eritreritra izy hoe manao andray manaraka jerevo ny ministre ny industrie mifanjifahana sy ny varotra sy ny retraretra de efa makaleo miteniny olona rehefa madilo mihitsy ny sofina aiza le vary le hoe telo alo de midina amin'ny ahoany de lazain'le rina rakoto mangandray fa hoe fa nga tsy fa hitanareo io vary tsinjo fa nga io vary tsinjo isan'andro tsy isan'andro ane io e ary tsy ny olona rehetra mahazo an'io e ary mba hijerevo koa hoe qualité an'le vary alefa anareo koa mba jerevo ny qualité an'le izy fa za de miteny aminao fa misy olona mihinana an'io a tonga de marary voaka ny aretinaty fa mba jerevo koa le qualité an'le vary ka io ny tenenina hoe tsy efa hitanareo nga efa midina io vidim-bary io vary tsinjo izy aranga mihinana an'io za miteny aminao fa tsy mihinana an'io za fa rehefa metseny reny de any amin'ny grande surface de le vary amy sase le efatra arivo kilao vidiny any fa tsy mijira ny vary tsinjo zany fa ary ataovany eny ankety an'ireo membre so mpanoana an'io rehetrarehetra io e fa tsy mividy an'io reo e ary tsy mividy an'le menaka mandry amy vrako tsy zany fanal nendreo a menaka cole ina huile de cole zany endreo a na tournesol le ambony be na huile d'olive tsisy latsaky ny 10 sy ray alina ny litre zany nendreo fa tsy mitovy an'ty menaka hoan'ny tsara be mba ny ato ianao tereny fotsiny io ny ita io e io ny référence ana menaka terena amin'io le olona de aveo le mbola terena ndray le olona ividy satria mandeha commission mandeha mibisina zay le izy zay ka zay tsisy antenainy malagasy amin'io jerevony any amin'ny fahasalamana no tenenina fotsiny hoe ny premier soin d'urgence de alohan'ny fanjakana sy ny retraretra fa nga urgence fotsiny rehefa adimy anao fa le tena traitement le olona zay mandeha amina volana maro sy ny retraretra maka izy iny inany tena izy vitao ny urgence sepitra anao de miaina fa aveo a le fahasemborana ina na tonga an'iny tsy maintsy traiteny iny lasa anao manaka any amin'ny chambre de traitement iny mandaritra herinandro maharitra 4 andro zany ny zavatra tokony manahoana ny fandripahalemana inona nataony reto gendarme reto inona nataony reto polisy reto na tanàn-dehibe na ambany vohatra tsy misy tsy isan'andro
tsy zavatra tsy tenena momba ny resaka faty olona sy fanendahana eto sy ny mifanolanana sy ny resaka fitsindromana sy ny rehetrarehetra de manao ty resaka momba ty resaka hoe fidiovana sy rano ty inona problèmen'olo am'izao fotoana na tanàn-dehibe azy misy an'ireny hoe ery am'moronakona de ary ambomanam-bola de ery ampitatafika misy an'ireny hoe simben-drano atao vaovao reny anampinany am'mandroseza fa tsy vaovany olan'olo ianao raha mahita an'izany bidon jaune milahatra isaky ny fokotany zany a isaky ny pompy a de tena hoe zao ve zany de mbola olona ohatran'ireny ihany no averin'lay ilay lehibe ny exécutif anankiroa hoe satria ingénieur mahin-drano zany le fidiny avoravokana de aleo no atao efa ny olona efa nasorona tary ny évaluena fa tsy alehany satria nisy problème tao amin'ny resaka ministèrany jereny tantanany momba ny resaka fanodikodonina volamena dio indray de averina de jereo ndraikyo ty resaka affaire ny étrangère olona efa tsy nahavora fa nanodikodina tam resaka vola tao amin'ny covid-19 tsy nainy tantana momba ny fedina amin'ny covid-19 tao amin'ny fitantanam-bola de atao indray ny affaire étrangère zay responsable ny resaka diplomatie sy ny firaha-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany nataon'ty fitondrany ty le transport moa de anontany eo an'le ministre ny transport zay detadetahanya Norbert Ratsirahonana hoe ana io tsisy nainy kolikoly inona nataonao na tonga ny airabus anankiroa io tamin'ny airabus anankiroa zay airabus efa occasion efa tsy teny frantsay efa tsy nampiasainy fa zara ny ary nahita vidy taty satria dondrona koa mpitondra tam'izany de nandeha tamin'io de io nefa rany io ministre ny transport tam'izany anontany io azy io tsy hainy mpiasan'ny eramadika io taloha ary mahafantatra tsara hoe inona ny eo ka zany zavatra zany no hitanao de hoe tena efa tena tsy firarahina an'le vahoaka antsony ny ataon'ty fa de efa mandeha makany fotsiny hoe resaka politika atao zay iverenako eto fa de ao raisina anareo amin'ny avizanareo fa nyteny hoe tsisy olo anareo de raisinareo atao amin'ny avia de nomena olo anankiroa de eo amin'ny arenakebony tany sy ny transport de eo koa ny adenina moa de tsy nasorona ny adenina satria antady an'le olona ifidy azy foana ny am'izao fotoana zao tsy maintsy lany zay amy 2023 de na efa mihinantsy fihinany azy malagasy mba tsy tenenako zavatra hafa de le tsy fihina mihitsy nefa tsy misy ko mba tsy tenenako zavatra hafa satria raha nyresaka ambany tanàna tenenina de zava-doza de efa nyteneny hoe mihinany tsy fihinana malagasy de za miteny hoe na le tsy fihinany ko azy efa tsisy zay de mbola io any de mbola janinao tenenina ny ciment ohatran'izao eny amin'ainga misy an'zany ciment hoe nafaran'zany tsy zany any ciment misy eny de io olo simy io de io ihany nytanin'olona zay mandeha hatrany amin'ny efatralina ka zany zavatra zany no tena ohatrany hoe mandreraka be de olona lefa ry amin'ny fanajariana ny tany de olona tsy mahafantatra ny kory hoe ahoana ny resaka ry amin'ny ary amin'ny rambole ahoana ny ry amin'ny resaka canal andretany sy ny retraretra ahoana le projet produire sy ny retraretra zany hoe tsy misy antenaina am'ty gouvernement ty na kely aza fa ny olan'ireo namandreo satria mahatahotra fa diranovana andreo membre ny gouvernement reo ny prime ministre sy ny filoam-pirenena sokona afaka hita te mbola veriky foana raha vao manalana eto de ivoaka ny dossier fampitazona mihitsy zay sisany intérêt an'ireo tsy manana intérêt iombonana akoatran'le resaka masiso sy le resaka hoe aiza le tombontso tokony arovana sy le matahotra ho any ambana tsinanana sy ho any ambony andrefana zany nisy serasera sy ny filoam-pirenena zany niaraka ny saosy ny osina be tamin'inony zany tamy tedezamite de hatram'izao de ahoana fomba nasorany nefa olona efa mitifitr'olona ary mivady ny olo efa hitan'olona ary ambadika ary sy ndrehetra ary ny hôtely sanina ary de le mba miteny le président hoe de tokony ho tsara fitondran-tena sy ndrehetrarehetra odo ny olona tsara fitondran-tena aminao na mbola tehirizinao arovana mafy olona efa hita zao fa manitsakitsaka ary sy ndrehetrarehetra efa hita boky hita-pirenena mbola tehirizinao ny olona manodidina tsy fantatra ntsony hoe ahoana na ahoana ka zany lazaky hoe tsy misy tenaina am'ty pitary vaty vilam-bavy tya ainareo ngamba ny toyany zay no hoe fahitako an'ty gouvernement ty fanetsika zany de zao ho atsika
ato amin'ny atokotiako Madagasikara sy atsika ato amin'ny fanoerana zay miaraka amin'ny atokotiako Madagasikara de zao jereo manomboko zao ny liste électorale any amin'ny fokotany any amintsika rehetrarehetra any mizarana par secteur ary mizarana araky ny fanaotsika taloha folo tafo olona ray maka folo tafo de jereo any ny anaranareo sa tsy any ny anaranareo raha any ny anaranareo dia jereo ny numéro ao amin'io hoe numéro fa zao jereo ny avanareo numéro fa zao fa aza mandromandry fa tany am'izao fa raha vao mandromandry am'izao tsika de tonga am'le fitenena na revateneniny zany fa ao anatin'ny atao hoe angala bato manara-penitra ao raha izao fandehan'izao raha mijerena ao amin'ny fijerenany CENI sy mijerena ny asany ACC am'izao fotoan'izao ka io le mahatonga antsika hoe izay indray de tsy maintsy mitaky ny siny concertation nationale hijerena ny règle du jeu momba ny fifidianana la momba ny fifidianana hijerena ny momba an'io ACC io jerena momba ny CENI rehefa milamina zay milamina ny fifidianana fa raha mbo tsy milamina zay de tsy maintsy takina ny concertation nationale satria tsisy lalao milamina eto fa lalao malotona atao eto zay angamba no azo tenena am'izay namana fanira tena feny de feny zay fanazavana zay nentsika tao anatin'izay adiny ray mahery zay député Rambo sady nitondra lafim-panadihadiana fanazavana fanomezam-baovao tsika zay hoa le mampiavaka atsika ary zay le zavatra ataotsika mandrakariva io zao tsika zany de mieritreritra indray fa lalan'zany concertation nationale zany hoe tsy vita miady hevitra eto tsika tsy vita ny mitondra sy mamaky batsilana ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka fa tena manolotra koa tsika hoe ity ny vahaolana ty ny lalana de eo koa tsika manao ny fanentanana ho an'ny vahoaka amina resaka lista sy ny rehetrarehetra mba tsy andriandra hanandrara ny vahoaka na de eo ara lay resaka fiakaran'ny vidim-pianana amarantsika député Rambo everina zany fa de miandro ny kokoa miandro ny fisaorana avy any aminao ny piaino atsika ny mpijery atsika nafapana izy androany nasitsika koa izy androany zay ma député Rambo député Rambo nasitsika mihitsy satria ary nafapana satria tena hita fa mijaly le vahoaka ary le vahoaka mijaly de araroaton'le mpitondra am'izao fotoan'izao ary tena badona misitsiny ka tsara mampiakape ohatran'izany ihany mba hoen'ny sofindreo satria sao de eritreretiny hoe ny zavatra mangirangirana sy ny rehetrarehetra reny natambatambazana vahoaka fa le tena marary an'le vahoaka dia atao sarotsy hita ka dia ho atsika rehetra zay mpanaraka an'ty fandarany ty de aza misaraka amin'ny ny MBS miara-manonja ny MBS ary mbola miteny aminareo hoe izahay solombavamboaka amin'ny Madagasikara ato amin'ny atokotiako Madagasikara raha mbola velonana koa de tsy maintsy teny aminareo amin'ny zava misy ny fomba tsy mety ataony ty mpitondro ty eto amin'ny tany sy mifanjakana ary manarak'izay de zao efa nyteneniko tany izy ary namifisy ny namana faniry tao fa adiditsika any amin'ny fokotany rehetrarehetra any adiditsika fokotim ny manaraka ny zay liste électorale zay mba fahatsika mametraka andray ny filomarika Ravalomanana hitondra ny tany sy mifanjakana hitondra ny fampandrosoana am'ty Madagasikara ty mba elana am'izao tena atao hoe fangirifirina sy tena fantrana farahidiny zao tena mahantrany ary tena mararany ary te averika any le tenenitsika hoe tena mihinan-tsifinany le malagasy ary nany le tsy fihinana azy de efa tsy hisy tsony ka mba tsy isiny zany nefa ty Madagasikara ty de tany mamokatra tsara mba isindreo 20 isan-jato atao hoe tantsaha manana ny toerana mahizy azy mba hatongava amin'ny malagasy am'izany hoe fa avy tena ara-tsakafo zany mba ahitany azahoan'ny malagasy ny tena fandriam-pahalemana tena izy mba ahitany malagasy any tena hoe fandrosoana zany fahasalamana tsy ndrehetrany de ajerevo de zao ny liste électorale zay ahita azahoantsika amin'ny fandresena afahantsika mifidy mba afahantsika mametraka ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana tenenako an'izany de zao araka ny fitenin'ny tanora hoe reo tsy amaprise tsika koa tsy anaiky ka zay ny ady eo tsy amy atoko matanjaka eto ka zay angamba ny teny faniry fa dia mena ny vahoaka zay atao hoe courage
courage am'izay a ary mialatsiny maheryhery ny fitenenina ary tsy maintsy miteny mafy mba sady hoeniny mpitondra am'izao fotoana zao hoe tena za marina mato le olona miteny a mandray izy tsara tsy mandray izy a un homme averti en vaut deux ho atsika ato amin'ny antoko koa dia zay ny tenin'ny député colonel Rambo ama colonel Rambo sy député aza mamiaramila aza tsy maintsy mahitsitsy ohatran'izay mba ho hitanareo hoe tena toromarika tokony arahany zany ka dia misaotra atsika rehetra naharitra anay sy naharitra ny jeny ary de misaotra anao faniry a tamin'ny andro any fa dia amin'ny manaraka koa iny ary makasitraka ny député Rambo sika tamin'izay fivahiniana zay de hiditra mitapany faharoa zany tsika ny kokoa aloha zany marobe mihitsy ato a de miarabanareo any ambanja zay manaraka am'izao fotoana zao any ambanja tena mijery a de ry Jocelyn Rabeny lanana anitasy any razosy de miaraba ny razosy a ny etsy atsira be etsy a tena manaraka atsika mihitsy a marobe zany a reo namana eto an-tanàna manaraka atsika any vangy andranany koa misy manaraka atsika ny any ivelany moa efa tsy resana ntsony fa amaky ny soratsoratra zany isika mba ahafahatsika manao ny inona moa zany manao ny fandarana andraso aloha fa misy mangataka kokoa tiako de ataotsika kokoa namana ery nala mahitsy izy ty de kokoa ianao zany satria ianao zany mahita mivatana zany a de kokoa ianao zany a manaraka atsika mivatana namana eny anala mahitsy eny eny ary aiza ny soratsoratra namana technicienne io ary izy io Eliza Muller miaraba anareo izahay aty Suisse de makasitraka de miaraba ny Eliza any Suisse any a de misaotra betsaka manaraka ny zava-misy aty Madagasikara amin'ny alalan'ny fandarintsika Ismaël G de miteny izy hoe ny zava-misy am'izao a efa tena grave be fa de makahery de misaotra indrindra tonton Ismaël G de makasitraka anareo zay miezaka ny manoratra aty amin'ny miara-manonja MBS Radio Mata zany mba mifampizara ny vaovao Emmanuel John Alexina hoy izy miaraba anareo ao amin'ny miara-manonja ao hoe aty ambanja ihany vao mipaika any amin'ny sivora sasany de efa ampototry ny radio makasitraka de io le nanova kokoa teo satria hitanay le izy hoe mahita ambanja am'izao fotoana zao de kokoa betsaka ho atsika rehetra any efa teo Manuar John Alexina iny bon hiditra manaraka tsika hanitra nirina nia salama tompoko tena grave be le zava-misy am'izao fa tena tsisy vahaolana sy tompona ndraikitra mandrosy vahaolana mihitsy fa oeraoerany betsaka zay moa zany constat hitatsika avao ka ry iainantsika lizany hoa tsy foronony lizy vao mifo maraina ianao de fa mahatsapa an'le amafin'le fiainana satria na le rano sotroina raha tsisy satria manahirana am'le rano le rano mangatsika hoe mbola ao ve le fahadiovana amana rano ndray ianao de tsisy ndray le charbon ijery kitay ianao fa varatra ny andro de inona foana andeha ivoaka ianao tsy manana frais mandeha mitady asa ndray ianao tsy mahita asa le ata asa isa ndray mety tsy mifanaraka n'le zavatra hainao mivezivezy ianao reraka zany ny fiainan'le malagasy am'izao fotoana zao fa ataoana mola izy rado rafalimanana Andriamano itsoa ayayayayaya somary kely le soratra de sahirana rina am'le le soratra fa raha afaka vakiny rina zo ato mety etikely izy de mijalijaly kely am'le soratra sady i rado rafalimanana zany amin'ny teny hoe arabaina isika rehetra mpanaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Madary mpisehatra rehetra ozy Andriamatofilo afaka tena apetraka eo amin'ny tany ve ny tongotra ary ny saina afaka atombona tsara eto Madagasikara ve ny solomasonao koa ve tena mahita tsara sa solomaso ohatra ny ahoana no anaovanao araka ny fanamariana rado rafalimanana zany de hoe aza mpanofinofisina intsony re izahay ianao izao no mpanamory any Madagasikara ka fantatro lalina ve ny fiainanay vahoaka sotra ndrina amin'iny
itovy razaka itovy aloha zany de anaovana kopakopa tanana kokoa mihitsy satria tena mpanaraka atsika ary hitatsika tena varadrano teny tovy mandeha ry Amboamanarina eny izy mandeha ry amina toerana eny tena anisany mpakafy izy de misaotra betsaka namana tovy razaka zany tena mamena trolona lay kabary ny TGV ny mpampianatra eto aza tsy hita zay karama aloha vao aloha ho an'ireo fa landry TGV ny vola zany nge mampimenimenina ny sesesy am'izao fotoana zao hoe mbola itovy razaka ihany TGV mba manainga mavesatra anareo mpitondra TGV rehetra fa tsy misy jiro tsony lalana rehetra eto Andrenivohitra mba mifoaza maraina amin'ny 4 ora maraina sady ny andro efa rinina de maizina be dahola zay ale rehetra ay mo fa hiditra rinitsika efa manomboka mangatsika efa lasa foy zany le journée zany satria le maizina efa tongotra iny gripa sy ny efa eo Paolo Molfrity de hoe samy nangala bato reo fa tsy misy an'zany hoe demokrasia zany eto atany zay ny Paolo zany mbola misy hoe namana technicien eny ary miendrika razafy de hoe raha mbola misy ny farany de toizatsika tsy ho foana fanantenana teny filo Marc Ravalomanina Mandrakarivo zay tiana Eliana Rasoavim-bola miverina izy ty fitondrany ty mihitsy ny tena manabady mivaoka malagasy mpiarabelona aminazy ahoana koa no anafatra mpampianatra any ivelany maro ny tanora eto manana diplôma de jerena fotsiny le collaboration ny hatram'izay misy foana eo amin'ny resaka université amina firenena roa samihafa ohatrany Madagasikara, Frantsa, Madagasikara, Angleterre sy ny sisa ary le collaboration eo am'le samy mpampianatra mpikaroka misy foana ohatran'le parc botanika Tsimbazaza zao de misy ilay fifampizarana traika efa eo amin'ny samy mpampianatra mpikaroka eto atoerana sy any ivelany de mijery ny fikarohana zay atao mahakasika indrindra am'le resaka botanika sy resaka zoolozika zany fa iny moa zany mbola nisy fanodikodonanjavatra be koa tao fa tsy misakana mihitsy ny le collaboration zany eo am'le fanamafisana tsara am'le endriky le fiaramiasa de reny ny tokony jerevina satria zany fomba fiasa nataony teo anivon'ny fampianarana ambony ho an'ny teto Madagasikara fa le hoe hijery manokana mihitsy ianao eo amin'ny folo eo de afaranao de alefanao any de ndraindray ianao alohan'le kabary tokony mba hiconsulte kely ihany ny amin'ny hoe mety ve zany zavatra resako zany eo amin'ny lafin'ny lalàna eo amin'ny lafin'ny fomba fiaramiasa sy eo amin'ny lafin'ny fomba hanatanterahana zany rehefa tonga tokoa ny tokoa eny ary tapitra izava andry de hoe voalazanao mon honorable ny marina angidiby efa vita planina zay zany ny zava andrea zany i Carlina Carna de hoe io fitondrana io dia tsy vonona hitondra mihitsy fa namaiky azy de nianapotika ny Madagasikara ny tanjona zao ve de efa ho tapitra ny fotoana de mbola mandroso foana na de miracle ahoana ara zany de amiratra ve Madagasikara efa tsisy raha ty de ataovy tsaratsara ny soratra Carlina Carna am'izay tsy sarotra be mamaky azy iperla raha be biarso miaraba sy miararoso ho an'ny mpanolotra ny MM rehetra sy ny mpakafy maneran-tany de miaraba anareo ihany koa zahay ato anatin'ny MM MBBS sy Radio Mata Eleonor Rasolofo de misaotra député Rambo mihintsika fa eny député Rambo zay afisoran'zay efa tsy eto amin'ny plateau moa izy zany fa mandeha namonjy fivoriana ihany koa sy ny asa zany Lucie Razafindray be de hoe izay no efa nilazaiko ela CENI plus ACC aloha jerena vao miroso amin'ny fifidianana io mihitsy ny antony mahatonga atsika tena miinsiste mihitsy ny hoe ataovy amin'ny toerana maly eo tena zany CENI zany ary amboary tsara mihitsy aloha fomba fandaminana an'ity CENI ity mba tena aly eo tena ozy président Marc Ravalomanina an'izay tany Tomasina ny ACC mo de mazava ho azy fa tena amin'ny endrin'lay akamakama sy le amin'ny endriny zay afahana hoe mamoaka n'lay fifidianana makany am'lay hevitra zareo angambany nefa ketrika am'izao fotoana zao satria tsika fay an'le ACC teo aloha de mila manana zay fitandrema zay enge ny antony mahatonga an'le hoe aza badona fotsiny endao hiatrika fifidianana fa efa vonontsika fa tsika mila mailo matotra eo anatrehan'ny fandrika ary mila mailo matotra tsika eo anatrehan'ny zavatra evana voatsika tamin'ny voalohany tamin'ny faharoa ary tsy avoatsika tsony aty amin'ny fahatelo antony mahatonga atsika miteny hoe ataovy ny concertation nationale hanaovana fandaminana vaovao etrehana zany fifidianana zany de mbola izy ngizintsika ary zay nafinaritra ny kabary nataon'ny SGR Inandriamasinoro teria avaradrano tamin'ny sabotsy teo
nametraka mazava izy ny congrès national tim nametraka mazava izy ny concertation nationale ary nametraka mazava izy mbola fahasahitsika ijoro am 2023 miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana imo andrasatsika ny hevitry ny président amin'iny fa mametraka mazava koa ny endrika zany fitsipiko zany atao anatin'ny hafahatsika mandeha miroso any amin'ny fahombiazana zany mbola ijorotsika ary zany mbola itenenantsika sy hafahatsika mahazo tena an'izay hoe toko sy antoka zay satria miaraka aminareo vahoaka zay tonga saina zany eny ary rina efa eto indray ianao moa le mpanao gazety mandehandeha avy nanomanomana tany rina nijery ny zava-misy rehetra nandalindalina ny vaovao samihafa misy ny tolo-kevitra avy any ampijery sy mpiaino atsika de niezaka nanao fandalinana andreny de ho atolotritsika ho an'ny vahoaka zay le mampiavaka atsika zay ary zay koa le andrasan'ny olona hoe inona re akoatra ny desert aloha mbola sy desert ty fa fanadiadiana aloha zany ty resaka pétrole daoary eny ary mitoy izantsika ihany ny miara-manonja MPS radio madaraka ny nambaran'ny fanira safy manatany teo etontsika dia hifantoka kely amin'ny ty tontolon'ny resaka pétrole ity zany satria i Madagasikara de mbola miankina amin'io voakitika io resaka pétrole io dia voakitika daholy ny fiaina pirenena amin'ny ankapobeny indrindrandrindra ny toekarena izay misy fiatraikany any anaty kibon'ny olona any amin'ny fiainana andavanandro ka iresaka kely nyty resaka pétrole nyty tsika satria de izao le izy ny mpanaraka amin'ny miara-manonja MPS radio mada ny vahoaka malagasy dia mila mahafantatra ny tokony ho fantany zay azo fantarina de mila fantarina le izy fa any amin'ny hafany de tsy ampafantariny ianao vahoaka mihitsy hoe ay ve ohatran'izany io zavatra io hoe na somary misy lafiny teknika aza le izy de zoatsika no mahafantatra an'le izy fa tsy ianona fotsiny tsika hoe manahira nyty fiainany ty iaka hoe sao de iakatra io pétrole io zao niady any Ukraine fa ao ambatik'izay rehetrarehetra zay de mila afantatsika araka nambarateo hoe miankina amin'ty resaka pétrole nyty ny fiainan'ny Madagasikara iray manontolo satria ny atao hoe 570 isanjato dia mampiasa anio resaka fitaterana resaka orinasa resaka hatrany an-dakozia dia mampiasa an'izany resaka pétrole izany hatramin'ny tomboan'io adiny Ukraine sy Rosia aloha zany dia tany amboniny $100 foana ny ray baril eo amin'ny tseny raisam-pirenena izany de misy tenitenenina foana hoe baril inona moa ty baril ny ray baril tompoko dia ny ray baril amin'ny pétrole mbola tsy voadio zany dia mitovy amin'ny 7.50 litatra 159 litre zany ilay atsona hoe ray baril aitsika tsara momba zay ary anaratsika tsenjery mihitsy am'izay tsika tsy diso mihitsy rehefa tenitenenina vaovao sy tenen'ny olona eny rehetrarehetra eny izany hoe ray baril le zao vidiny ray baril le fa any amin'ny hafany tsy teny zany aminao mihitsy izy fa ny fipasipasohana foana ny ataony any anazy any zany dia io ray baril io dia azahoana lasantsy essence zany azahoana gazoil sy ny maro samihafa de otsika hoe le ray baril azahoana 4 litatra amin'ny essence azahoana 4 litatra amin'ny gazoil de horesantsika eo ny momba an'izay de io zany io resaka ray baril amin'ny lasantsy tsy voadio io de mizara kategoria anankiroa le izy aloha kategoria voalohany azahoana n'ilay antsona hoe produit raffiné sans additif les sans SANS dinavy zany produit raffiné sans additif zany ao zany ny atson-drareo hoe gaz légère ny méthane sy ny éthane ny gaz liquéfié ny misy an'izany hoe pétrochimique zany essence légère sy ny sisa zay le kategoria voalohany ny kategoria faharoa de eo zany le tena mila fantatsika tsara eo amin'le kategoria faharoa zany raha miraisina le hoe ray baril dia azahoana andreo atsona hoe produit raffiné amélioré zay le izy de io zany no azahoana ny essence ka ny ray baril tompoko de azahoana essence eo amin'ny 470 litatra de ny ray baril azahoana ny kérogène
eo amin'ny 5 litatra. Io le andefasana ny roplanina sy ny manidiny reny. Ny gazoil azahoana eo amin'ny 5 litatra. Hitantsika fa tsy mitovy ny vidin'ny essence sy ny gazoil satria gazoil zany azahoana misimisy kokoa. De misy zavatra hafa ihany koa zany azo avy amin'ilay ray baril zay mitovy amin'ny 750 litatra zany ny ray baril. Zay le izy. De sika hoe manahoana ny eto Madagasikara manoloana an'izany. Amin'izao fotoana zao aloha de mividy produit fini isika. Mividy gaz efa vao homana tsara avy any ivelany, vidy l'essence, vidy gasoil, vidy pétrole fandrehatra ary mividy de hoe zay zavatra azo avy amin'ny reny hoe pétrole brut ireny zany. Dia kompania vahiny na hoe tsy miankina no manafatra an'izy ireny eto amintsika. Dia akoatran'izay ihany koa zany, ireo mpanafatra an'le produit fini, manafatra l'essence, manafatra gazoil, orinasa izy, orinasa tsy miankina izy dikan'izany tsy maintsy manao calcul izy ary amin'ny maha orinasa tsy miankina aminy ary lalàna ny fitantanana orinasa zany de tsy maintsy maka ny bénéfice na ny tombony izay alainy izy satria misy charge izay mivoaka izany na ny resaka transport, ny resaka kipitsopitsony isan-karazany, ny fitehirizana an'ireny l'essence gasoil an'ireny zany dia misy kipitsopitsony daholo raha zay no resantsika. Dia akoatr'izay ihany koa mbola misy hetra isan-karazany be de be zany ny ao anatin'izany hoe resaka maso-karena amin'io zany satria isika zany io l'essence sy gaz sy ampiasaintsika sy ny gasoil io dia afarana vantana avy any ivelany. De zay rehetra zay zany ny mpanjifa ny ety amin'ny farany ety dia mifatratra any amin'ilay mpanjifa daholo. Iza moa le mpanjifa? Le malagasy ilay mpanjifa. Mifantratra ny daholo le izy satria araka ny tenenina teo tsy misy an'izany hoe anome fotsiny zany fa lalànan'ny orinasa io, lalànan'ny varotra io ary ty tsy varotra hoe atao anatiny fa hoe zavatra vidiana avy any ivelany any zany le izy. Dia raha ohatra koa anefa sika nanana fanadiova-tsolika na hoe raffinerie le amin'izao fotoana zao ny resahana de farafaratsiny mba hoe maivamaivana kokoa ny fiatraikany. Tsika mantsy miteny foana hoe raha vao kitika eo zany hiakatra eo vidina l'essence ny any io de ahoana ho kofiny eto sika sy ny sisa de eo tsika de mijanona eo. De izay ny antony anazavantsika zany an'ilay tontolo an'ity resaky ity. Fa tany aloha tany amin'ny Repoblika faharoa tany tamin'ny andron'ny président Ratsiraka de nanana raffinerie zany i Madagasikara tao Masina tao. De nandeha fotoana dia tsy mato zany tsika amin'izao fotoana zao manafatra l'essence sy gasoil mivantana produit fini avy any velany dia fa tsy miodina zany, tsy misy hoe apport hoentin' zany raffinerie any Thomas zany fa zavatra hafa mihitsy ny any amin'ny zao fotoana izao. Dia akoatran'ny izay zany dia araka ny nambarantsika teo hoe mifatratra aty amin'ilay vahoaka malagasy sy ny mpanjifa ny rihatra rehetrarehetra. Sika fa tsy manana raffinerie, isika manafatra produit fini mivantana avy any velany. Dia hoy isika hoe ahoana zany ny fanjakana manoloana an'izany, inona no andraikitry ny fanjakana? Satria ny fanjakana dia tsy hoe izy mivantana no mametra n'ilay vidina solika zany. Satria tsy izy manafatra an'io fa araka ny tenena teo misy kompania resaka privé sy ny sisa de eo zany le fanjakana eo anelanelany eo. Ato le privé kompania manafatra an'le izy, ato le vahoaka malagasy le mahantra ny 9 isan-jato efa hiaran'ilay avesatra isan-karazany. Ny sehatra raisam-pirenena ry tsy azo tohaina. Ny fantatr'ilay malagasy anefa teny hoe misy fanjakana mipetraka eo. Tsy raha malagasy ady any Ukraine any, tsy mieritreritra an'izany hoe andany andro amin'izany izy. Sy izy resaka hoe misy amin'ny resaka bourse internationale resaka sy ny sisa. Tsy vaky loha amin'izany izy fa ny fantatra ny malagasy de hoe misy fitondrana mipetraka eo
le fitondrana tenenina zany de hoe le fahefana mpanatateraka ny fiadinan'ny repoblika de ny atao amin'ny primature. Zay no fantatry ny vahoaka malagasy am'le raharaha. Ka rehefa atao hoe sepitra zany lay mpanjifa aty ambany atya, ny lojika tokony ho izy zany raha zay fandehan'zay dia ny fanjakana no mijery ny fomba rehetra mba tsy hasepitra an'lay vahoaka malagasy izay nanosika andry zareo, nametraka andry zareo, nampindrana andry zareo lay fahefana mitoerana le mitiritirina ery ambony ery. Satria tsy maintsy ireo vahoaka malagasy ireo no tsonjovina, ny vahoaka no andriamanjaka. Zay zany no fipetraka le izy. Mila fahaizana nefa zay. Mila atao hoe fiomanana sy fandiniana tsara efa nandritra ny fotoana ela izany rehetrarehetra zany, ary zay le antsoina hoe gouverner, zay prévoir, fa tsy hoe tsy napozana io ady any Ukraine io, ka raha misy ady mipotra tapika indray zany zao ao golfe persika ohatra, any Moyen-Orient zay tena mpamokatra solitany be debe eto ambonin'ny tany ohatra zany, diteny ndray ve hoe tsy apozina io. Zay zany le fipetraka le izy. Ka ny andraikitra ny fanjakana de hoe manao zay fomba rehetra mba hijerena ny tompontsoa an'lay vahoaka. Izy anefa ato efa mandrangaranga ihany koa ireo kompania ireo, de eo zany de miodikodina eo ilay raharaha. Le vahoaka nefa eto de efa tena sahirana ao anatin'le izy, ary ty resaka lasantsy, gazoil sy ny namanty no iakinan'ny toe-carré pirenena. Zay zany no fipetraka le izy. De tonga dia mipetraka amin'ny fanontaniana, vitan'ny le régime am'izao fotoana zao ve ny manao ny fomba rehetra mba tsy hahafahan'ny vahoaka malagasy misofrira, hoy le fiteny frantsay, mba tsy hahafahan'ny vahoaka malagasy tena izaka ny tseran'ny aina fois 2 na fois 3 am'izao efa fahavoazan'izao zany, am'izao efa fahasarainan'izao vita amin'ny fanjakana ve no atao hoe manamaivana an'izay efa fahasarainam-bahoaka izay, manoloana an'ity problemana pétrole maneran-tany ity. Isika raha teo efa tsy manana fanadiova-tsoloka, tsika mantsy raha nanana n'le fanadiova-tsoloka le raffinerie zany de hoe afaka nanavatra nleo pétrole brut zany dia eto Madagasikara no diovina le izy. Misy tombony be zay, misy tombony be mihitsy zay aloha, fa tsika tsy manana tsony, fa tsy maintsy manafatra n'lay pétrole sy ny gaz sy ny rehetrarehetra mivantana avy any ivelany zany. Ary io zany rehefa le pétrole brut io rehefa diovina io rehefa hoe azahoana essence, azahoana le zavatra ny tenitenena be debe teo, de mbola azahoana fakafakany-javatra ihany koa, azahoana goudron, azahoana zavatra be debe. Misy tombony be zany ny fananana raffinerie. Arokotsika tsy ho gaga fa misy ane firenena tsy mamokatra pétrole, fa ny mpitondra ao aminy mahay mitsinjo lavitra dia manana raffinerie izy 3, 4, 5 ao amin'ny fireneny. Fa itsika ny efa nanana, fa zao tsika tsy manana intsony, de iza mimena tsiny am'zany. De teny indray zao ny sasany hoe ka zany ane amin'ny fitondrana tany aloha fa tsy fanlihana amin'ny hoe zay zavatra nisy tany aloha no takin'ny vahoaka am'izao fotoana zao, satria fitondrana izay maha-olana no takin'ny olona. Zay olana zao hoe tsy olana ery ohatrany tsisy voavaly izy fa mitomby ihany le olana, le volana mpampianatra tsy voaloha, volan'ny ankizy amin'ny fampianarana ambony tsy voaloha, raha tsy efa misy mifanenjana ery amin'ny arabe ery ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra. Mampalahelo le toe-javatra. Ka ilay mpitondra zany tsy hoe hipetraka eo dia eo fotsiny dia anao ny famalifaliana fotsiny araka nefa entsika ombenombelo hoe fitondrana hoe manao zay mahafalifaly sy mitondra zay mamirapiratra. Fa raha nyresaka mamirapiratra sy ny fandoizana kawitra ery amin'ny estrady ery ny mampidina amin'ny vidim-piainana de manaiky an'izay ny rehetrarehetra. Fa tsy izany akory no mampidina amin'ny vidim-piainana,
fa le vidim-piainana misy kipitsopitsony be debe tafiditra ao ny lanjam-bolako, tafiditra ao ny entana ondrana makany ivelany, tafiditra ao ny entana afarana avy any ivelany, tafiditra ao ny arem-pirenena, tafiditra ao ny hoe ahoana ny vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana, tafiditra ao ny tontolo ambanivohatra, tafiditra ao ny resaka servisy be debe mihitsy no tafiditra ao anatin'izay hoe resaka tontolon'ny vidim-piainana zay. Fa rehefa hitsina ny resaka dia ny eto amintsika tsy mahay ary tsy mahay ny mitantana araka ny tokony ho izy ny inona ny resorsa sy ny arena izay efa nomen'Andriamanitra antsika eto Madagasikara. Zay le izy. Tsika tsy hoe tany ohatran'ny Maorisy, tany kely, de hoe tsy mananininina, fa efa mena eto daholo. Misy tany ane an'ireo olona firenena tsy mananininina, tsy mananininina izy, tsy manana petrôla, tsy manana ala, tsy manana ranomasina, tsy manana renan-kibon'ny tany, tsy mananininina, fa tenenina fotsiny hoe firenena. Fa ny mpitondra ao anatiny de miketrika mba hahafahany manome fahafahapo an'ilay vahoaka izay hoentiny. Misy firenena ohatr'izany, tsy ray na roa na telo, fa maro, tsy mananininina. Fa any ambany be ny taux de chômage na ny tahany tsy fananana asa. Any amin'le firenena tsy mananininina, tena hoe mianatra ny ankizy, ny tanora dia mavita fianarana de mahazo ny fianarana ny asa izay asazy azy, mifanandrify amin'ilay diplôma izay ananany. Mahamenatra zany ho atsika malagasy tompoko, tena mahamenatra. Ary misy le tanora naman'izay ny teny hoe naninona ary any tsy nataon'Andriamanitra mba hoe ho amerikanina na anglisy fa de natao malagasy. Fa zao anao rehefa miteny hoe malagasy manoloana ny namana any ivelany misitritsitrika tia nanana ty satria maninona tena hoe malaza ny velany hoe mahantra tena hoe fadiranovana lay vahoaka. Kanefa moa araka ny tenentsika teo dia misy keo ny lafitsarany zany mba ahafantaran'ny olona Madagasikara ary ny tanora no manisany hoe tena manandratra an'ireny lafitsarany Madagasikara reny amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny kolotsaina, amin'ny alalan'ny fifaninanana isan-karazany, miezaka ny tanora. Fa raha hoe ny resaka fitantanana firenena aloha de io zany efa iarahantsika mahita io le izy. Ka mipetraka amin'ny fanontaniana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe ay de anahoana ihany izy ity. Fa io zany ny tena fandehany de ny hoe resaka tsy fahaiza mitantana lay tena fahavoazana eto Madagasikara sy ny tsy fisen'ny fanaraha-maso ny resaka contrôle sy ny io zany efa tenenina foana io, le izy ane fantatra ny mahatonga ny problema eto amintsika, fantatra fa tsy atao zany le izy, ary tonga de tsorina mihitsy hoe fanainina tsy atao any amin'ny firenena rehetrarehetra ny ivelany any tompoko. Dia zany hoe fanaraha-maso sy ny fiarovana ny arem-pirenena zany de tena vaindondrarany zay mpitondra mipetraka eo. I Frantsa zany zao anao izy ny fifidianana filoham-pirenena ny frantsay amin'ny 10 avrily. Fa na iza lany ao zay hoe filoham-pirenena efa mifandimby teo na ry Mitterrand, na ry Sarkozy, na ry François Hollande, na i Macron tia dia tsy anaiky mihitsy ny vahoaka frantsay raha hoe ny arenandry zareo ao, ny resaka kolotsainandry zareo ao, nde ataonao hoe baranahany, fa tena iny aloha no ataony tena hoe atao zay fomba rehetra iarovana azy mba tsy siny mibaranahany sy ny pasoara ka de hoe lasa ny ivelany any. Ny tsika eto Madagasikara takininina sy takininina ny fivoahan'ny arem-pirenena ny ivelany any, fa raha reny arena reny zany no atao hoe voaro ka avadika ho vola na miakatra $300 raha tompoko ny ray barila amin'ny petrôla, tsy mampiotsana atsika zany, tsy mampiotsana atsika averina andrem-pandeha, na miakatra any amin'ny $300 raha ny ray barila amin'ny petrôla amin'ny tseny resa-pirenena, tsy mampiotsana atsika raha ohatra ka ny arenatsika ka tena hoe voatatana araka ny tokony izy, tsy misy alatra. Satria resaka alatra ane mahatonga an'io eo aloha ny tsy fahaiza mitantana dia eo ihany koa ny alatra amin'ny endriny maro.
tsika mantsy rehefa miteny hoe alatra de hoe le mpanendaka ery ananiny ery le mpangalatra moto ery amin'ny masay ery le mively amin'ny baron reny no hitatsika de hoe tena zao fa misy alatra tsy hitanao vahoaka ao ianao mijereny tenanay io ianao mieno anay io misy alatra tsy hitanao ao fa santionany moa zany zao reny efa mivoaboaka reny ezany izy hoe santionany zany raina roa ao anatin'ny PDB fa nandritra ny fotoana lavany dia PDB niendrika alatra teto Madagasikara teto alatra mivantana de alatra akolaka misy miteny moa alatra mihaja zay tsy resy lahatra am'izany mihitsy fa rehefa alatra de alatra fa tsisy an'izany alatra mihaja sin'izany fa rehefa alatra io dia alatra izay no mahatonga n'lay firenena malagasy lay vahoaka malagasy fa diranovana takan'io ary miteny an'izany daholo ny mpiara-miasa amitsika any ivelany rehetrarehetrany ary ny atao hoe resorsany hoe ny arena ara-boajanahary eto Madagasikara de fantatra zao efa mandeha be ny teknôlôjia amin'ny satelita any ambony any misy taona tonga de hita hoe ary misy volamena ary misy an'izao ary misy an'izao ary misy an'izao fantatry ny any ivelany io fa ny ato anatiny ato isika samitsika eto zany no tsy manao araka ny tokony ho izy alay fitrandrahana sy ny fitantanana tena hoe manaraka ny fahamarinana satria le fahamarinana zay mihitsy ny tsy ao zay le izy de eto sika lasa miandry fotsiny nahoana zany io ady any Ukraine io ohatrinona indray baril amin'ny ohatrinona indray baril amin'ny pétrole androany ny ena sa ny hidina tsy tokony hipetraka akory zany raha ohatra ka tena hoe mazava tsara ny fitantanana an'lay izy an'lay arem-pirenena fa ny fitantanana tsy mandeha ny alatra amin'ny endro maro etseroa de inona moa zany ny zavatra andeha eo nazavaitsika teo ara ny lafin'ny teknika isan-karazany ohatrany hoe mampatahotra be le izy mampatahotra aloha le izy raha toa ianao ka firenena tsisy atokona eo amin'ilay fiatrehana an'lay olana iresa-pirenena nefa le Madagasikara firenena tokony anana ny atokona mihitsy tokony anana ny atokony izy raha ohatra ka tarafina amin'ilay arena eto voamaly ny omaly teto nitondrana fanazavana mampatatitra ny resaka ala ohatra firy alina hektara ny ala ripaketo de zao tsika varina any aminay volamena fa ianao mieno ianao mijery io ve zany zao fa mamafantatra hoe efa tsisy tsony ny trafikana bois de rose zay zany zao mifanontaniana fa ty moa zany zao volamena zao malaza aloha de any amin'ny resaka volamena fa resaka bois de rose hoe ahoana ny fandehandreny reny nefany dia mila mazava ary zoan'ny malagasy ny mahafantatra ny fandehan'ny hoe ny arenany mandeha makaiza sy mandeha makaiza zay le izy zay dia mampalahelo le toe-javatra satria tena hoe firenena tokony tsy ohatran'izao zany Madagasikara kanefa de zao no iainantsika zay le fandehan'lay raharaha ka sao tsika gaga hoe ka tena tsy hitatsony izy ty tsisy an'izany hoe tsy hitatsony zany fa tena hoe resaka kadotsotra le izy kadotsotra dia zava-misy no resahana ao anatin'lay fiainan'lay Madagasikara ka raha zao no mitohy raha mbola mandeha ny tsy faiza mitantana mbola fipasipasoana hoe resaka hoe ny eo ihany ny eo ity ihany ny afindrafindra eto dia tsisy vokatra hoe azo atenaina mihitsy eo io zany zao ny arikarena de hoe -7 raha mbola tsy nisy chiffre hoe tena officiel avoaka aloha mbola eo ihany aloha no fantatra zany -7 dia le gouvernemanta efa nkitiana efa indimy kitihana foana de teo tsika ny tena hoe inona zany no atenaina amin'ny fanjakana amin'ty tena resaka hoe crise économique amin'ny resaka pétrole maneran-tany ity de rehefa jerena le izy ny ato anatiny aloha miovaova foana ny ao anaty gouvernemanta amin'ny prime ministre eo foana ny arikarena -7 dina moa zany no atenaina amin'izany efa telo taona mahery zany zao de efa ifarana indray volana mars de inona de ahoana zany tsika menakavy eto
zay a ilay avipetrany akoatran'izay amin'ny resaka hoe politika indray dia tsy maheno mihitsy ianao eto Madagasikara ny amin'izany hoe manahoana ny cote de popularité an'ny mpitondra hoe manahoana zany lanja ny mpitondra tsy maheno an'izany ianao nefa raha ny tena hoe tokony hitenen'izany le hoe cote de popularité de ny ainao manjery-panjakana ny tokony mitenen'izany fa tsy ny any amin'ny privé akory ina moa le hoe cote de popularité zany hoe manahoana zany a ny atao tonga de hitsina hoe ny fitiavan'ny olona alay a mpitondra le mpitondra zany amin'io a mbola tonga de tenenina mihitsy hoe le olona ity tena resaka olona mihitsy te cote de popularité ty hoe le filoham-pirenena manahoana ny cote de popularité any tany amin'ny telo taona lasa tany amin'ny roa taona lasa tany amin'ny heri taona lasa nanahoana de ohatr'izay koa ohatra hoe ny prime ministre de ohatr'izay koa ohatra ny any amin'ny androm-panjakana rehetra any fa zany any amin'ny tany any ivelany any fanao zany saikisaka ny telo volana andana anytany io ny ao frantsa ao be deaibe ny malagasy ao a frantsa fanaovan'ny mpanao fanadiadiana famoahana taremarika foana ny cote de popularité any enga Emmanuel Macron so mantsarareo hiditra fifidianana filoham-pirenena izy cote de popularité fa eto Madagasikara ianao tsy hainao an'izany zao ry zareo any Frantsa hiditra fifidianana filoham-pirenena de am'izao atao hoe herinandro vitsivitsy tsy ahatongavan'ilay fifidianana filoham-pirenena any Frantsa zao de efa mivoaka tompoko ny sondage voaka ny sondage hoe iza no mitarika iza ny faharoa tonga de misy premier tour de vita sa tsy maintsy miditra deuxième tour mivoaka ny sondage zao dia isan'andro mivoaka dia Emmanuel Macron zany zao dia -3 nidina 300 ny isa azony any amin'ny resaka sondage io 28% zany izy zao de i Marine Le Pen lay mitrifatrifana be eo amin'ny 70.5 isanjato de eo amin'ny larina fahatelo zany Jean-Luc Mélenchon zany zay atao anatin'ny régime-ndry François Mitterrand tao ihany fa sitaka dia any amin'ny 4.10 isanjato de Éric Zemmour lasa nitsingidina any amin'ny 2.5 isanjato zany ny olona dia petraka mazavatsara zay de efa zany ny fiainan'ny any ivelany de azagakytsika raha ohatra ka tena hoe mandrosany firenen'ny olona fa zao ve anao no hoe hiatrika fifidianana filoham-pirenena na le tamin'ny farany teo rehefa nisy saika hamoaka sondage fa naninona nisy gazety boky efa saika namoaka sondage de nyrovitina ho a le tao amin'le page nyrovitina de tsy nazona avoaka le sondage fa lazaina hoe zao nefa anao milaza hoe firenena manaja ny demokrasia zany ka reny demokrasia reny zany tsy tokony tenitenenina fotsiny raha ohatra ka tsy iainana le izy sy ampianarana demokrasia tena izy no tadiavina tompoko fa tsy demokrasia resaka saritsariny fotsiny izany zay zany ny fanazavana tsara fatatsika ihany aloha somary niditra teknika kely tsika tamin'le resaka hoe baril hoe firy litra nao baril de firy ny litra ny azo avy amin'iny sy ny sisa amin'ny essence sy ny anina tsara ho fatatsika reny mba fanampiny fahalalantsika fa raha ny any amin'ny hafa ano tsy tenen zany eny ary namana faniry raha zafy manantany io ndray ianao io somary nakaina kely dia efa miteny ny teknisianina hoe misy commentaire efa eno zay dia alefaso ary le commentaire tonga dia avakina avy hatrany etsika Montpellier fitondrana toana saina andetika ny Madagasikara ho takalo ny toerany manokana manaraka indray Wilcoff Rochelo zany faly miaraba ny miara-manonja rehetra miarabanao ihany ko dia izay ny maharinandrianaly raha be mananjara any rina satria izy dia raha mitantara baolina kitra dia azavainy tsara ilay ekipa dia io azavainy io kanko momba Sultany misaotra nao rina sa moa mety efa ty amin'ny tena nay mivantana dia misaotra ny tovo ihany ko manaraka indray efa nataony ny filoha Marc Ravalomanana teto izany fanadiovana Sultany malagasy zany fa tsy zakan'ry Douglas Tsiraka sy Norbert lay fandrosoana nataony ny Ravalomanana de io miverina anjakan'ny vahiny io ilay vola eto
zay le resaka rafinerie zay anehoan'ny olona hevitra zay a di Antonia indray a milaza hoe ary iza no namono ny rafinerie fantaniana lehibe mihitsy io fantaniana lehibe mihitsy io izao hianina indray de hoe miarabe misaotra amin'ny fanazavana mikasika ny resaka petrôla rina sy ny famakafakana ataony faniry de misaotra ny honorable Rambo teo ihany koa de anao ihany koa ny saorana satria tsika menakavy ihany neto irasaona tenaina Eliana moa zany de hoe miaraba izy koko miara-manonja de miaraba ny rasaona tenaina Eliana ihany koa zay eny ary ka ireny fanazavana ireny tsy maintsy ampahafantarina atsika menakavy zany mba ho feno tsara ilay fahalalantsika andao ary faniry eny ary de misaotra betsaka rina am'izay satria dia miezaka mandalo mpahalalana atsika fampizara ihany ko tsika ampiantsika satria manao fanabiazana ihany ko ngeny eo manjery de zay endriky ny fanabiazana zay no zaraintsika fa te resaka zavatra maromaro tsika ny vaovao mo any ambadimbadika any betsaka fa na izany ary atsika de manana vahiny io le resantsika hoe mampiteny olom-pirenena isika ary manome an'izay hoe vahana ho an'ny fanehoan-kevitra satria tery ny fomba fanehoan-kevitra sy mifahafaha mihetsika ho an'ny eto Madagasikara ka rehefa le fitondrana moa anatin'le dérive dictatoriale sy ao anatin'le régime totalitaire zany de zany ny zavatra mitranga zany rehetrarehetra zany de matahotra mafy amin'io fanehoan-kevitra sy le fihetsika io sy le hetsika zany tena mampangoritsana n'le fanjakana nefa izy de anisany confectionné anisany tena nanao construction zany mouvement zany tam 2008-2009 fa izy ndray am'izao fotoan'izao no matahotra n'zany etsy-baoko zany de inona mba tenenina am'le tsy fahatakarany-javatra sy le tahotra satria matahotra n'le fananana matahotra n'le zavatra nahodina matahotra n'le dossier matahotra am'lay avenir politika de miafina ambadiky le fahefana de inona mba tenenina sisa miandrasa ho ny fifidianana nefa izy menakavy tsy nahandro fifidianana 2009 fa zao ianao ny pepony an'izay rehefa nanohatra ny fitondrana rajonary mampiana zao fitondrany zao 2016-2017 io izy hoe tena tsy tafavoaka ty fa ataovy ny élection présidentielle anticipée fa izy tsy nahandro fifidianana fa iny provoqueny tamin'iny mouvement iny le izy nanomboka tany an'ny MLE sy ny resaka mouvement kely samihafa fa rehefa tonga amin'ny torony am'izay le izy ka hoe tsy mety ny zavatra ataonareo tsy tafavoaka ntsony zao potika ny firenena sahirana mahantra ny vahoaka tsy manana vola raisina tena mahavelona azy mpiasa malagasy ary raha-padango ny orinasa-panjakana rehetra eto any am'izay andalovana sy kasihan'ny tananareo de zao zareo mety tsy mahery eo nge miandrasa fifidianana zareo ndray zany no mamerina an'le izy zay nahafantatra fa tena zon'ny olom-pirenena zany mba miteny sy maneho hevitra sy mijoro zany zay nge zava-misy eto amintsika de tsy gaga zany tsika raha ohatra ka manomboka amin'ny fo malagasy am'izao fotoana zao ary tena manomboka amin'ny fo de miteny amin'ny fanehoan-kevitra rehetra hoe tsy mety tsy zakanay zao hoe tsy mety ny jiro tsy mety ny rano tsy zaka amin'ny PPN tsy ekenay fangalarana tany miseho amin'ny endriny samihafa zany de zany rehetrarehetra zany nefa mba ho zay mahabe fanantenana le malagasy mifo fa tsy manaiky taingeny ambozina ntsony amina andro mazava ty am' 2020 sy 2021 ny eto akaikitsika eto am'izao fotoan'izao vahintsika na de fa somary foy ary le fotoana de iezaka iresaka amin'ny anatina minitra vitsivitsy maromaro tsika Andriamatoa Feno Manjato Ranavirazo zay olom-pirenena anisany nanana andraikitra maro ihany ko teto anivon'ny firenena satria de efa nisy fotoana izy nandalo teo anivon'izany tetezamita izany atao amin'ny congressny tetezamita anisany ihany ko izy reo mpanetsiketsika ny eny anivon'ny fokontany sy ny arrondissement ary dia saika hita foana tam'ireo tsindry azo lena zavatra tsy mety tsy ara-dalàna zay nahazo ny vahoaka de miseho foana ary manana an'izay hoe tena finiavana ny ijoro hatrany hatrany zany de nangataka moa ny feonana hoe rovina mba anjaraka fa mba manana hevitra zay moa le izy hoe anjarantsika mandamina le fandaharam-potoana de androany zany no malalaka andraisana ny Andriamatoa Feno Manjato Ranavirazo ny fandaharantsika de miaraba asika tonga soa miarabanao miaraba namana faniry ary miaraba ihany koa ny technicienne sy ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja am'izao fotoana zao
eny ary aloha tonga de andehany am'le lalana le adevitra be tena ifatoan'ny adevitry ny rehetra hoe 2023 mahoraka de efa mandeha any ny resaka ralina nefa ny refonte mbola mandeo de mandeha mihetsiketsika any moramora any le seni amin'ny andro mivavao de efa mahazo fanakanina koa ny ACC ianao anisany nanohatra an'le fifidianana tamin'ny 2018 ary ianao koa anisan'le tena name fiofanana ho an'ireo délégué maro be zany fantatra daholo zany rehetrarehetra zany aloha tonga de efa toantsika amin'ny fifidianana izy manahoana ny endriky ny fifidianana ho avy eo raha efa zao ny allure ny ambiance ny tension andro matofeno marina tokoa zany a satria anisan'ny tolona natao zany teto amin'ity firenena ity ny hoe ahoana nisin'ny fifidianana maneho tanteraka ny safidim-bahoaka ary nisy fotoana ara tena nisotrona ny aleoko maty mihitsy satria firenena ny jerena dia miara-ny tolona ny tiako Madagasikara sy ny TGV zavatra tsy nieritreretana mety iseho teto amin'ny firenena mihitsy inona tokoa nefa ny zavatra niseho taorianan'izay rehefa nandeha le tolona nazavainao teo hoe vao nampiarina le 1750 tao amin'ny lalam-panorenana azony sasany ny fitantanana ny prime ministre sy ny ministeran'ny ady-tany de niazakazaka hanao fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana no ny matomatesana ary mbola maro ara no nanohatra an'izany teo amin'ny 15 13 mai io raha tsika mety fa nisy ny mpanao politika avy any amin'ny fahatry fianaratsoiny tafiditra ponja mihitsy taorianan'izay tsy fanekenan'izay irosona amin'ny fifidianan'izay sahady inona tokoa mivokany amin'izao fotoana zao fa miseho tokoa le tsy fananan'ny fitondram-panjakana zay karazana légitimité nandritra ny fifidianan'izay no ireo karazana doublon be de be niseho teto amin'ity firenena izay no mbola ietrehana itolomana mandrakandroany isin'izany fifidianana madio sy mangarahary zany ahitana taratra marina zay tena safidim-bahoaka hitondra nyity firenena ity ary mijoro ny tena ankehitriny satria fotoana tokoa zao tokony hijoroana de amantany ny olo-pirenena hoe iza tokoa ary nijoro ary rovina no hijoro de mamaly eto zany zay hoe ataotsika azo ny vahoaka tokoa zany hoe tokony hijoro izy satria raha ny firafitry ny siny amin'izao fotoana zao sy ny ACC amin'izao fotoana zao dia tsy ahitana taratra mihitsy ny sin'ny fifidianana an'io safidim-bahoaka ny eto Madagasikara tena miavaka iraisam-pirenena raha fananganana rafitra ity tsika malala mihitsy fa maro ny rafitra misy zany rafitra ny CFM zany CDD maro no mitaraina hoe tena inona tokoa moa ny asany ary tena niatra tokoa ve ny asany zany CFM zany voaverina tokoa ve ny ireo niarambona tamin'ny 2009 sy ny talohan'izay navitany adidiny zay takina tamin'ny tokoa dikan'izay maro ny rafitra ny ady amin'ny kolokolo fatatsika ihany fa tena misy fiatraikany tokoa ve le ady amin'ny kolokolo niakatra ve ny lahara Madagasikara amin'ny resaka ady amin'ny kolokolo amin'izao fotoana zao hitatsika koa ny resaka mpitsirika ny resaka fitantanam-bolam-panjakana zany navitany asany ve to magaga ry fanirisoany ivelany indray no mahita ny goka be ato amin'ny knaps de zay le rafitra eto amintsika ka resaka manokana momba ny seny itsika efa nisy moa zany ny adevitra momba n'izy io ary raha tsy mamatadiditsika nisy fionambe nataon'ny mpanoatra teny amin'ny bypass namoana fafekevitra mihitsy hoe tsy mety mihitsy raha tsy teny raha nanao ananganany seny io hitatsika raha amin'izao fotoana zao fa io tokoa le seny mitsangana amin'izao fotoana zao de mbola le fomba fiasany hatramin'izay ihany no iseho amin'izao fotoana zao satria nahoana ny rafitra iseny izy atsangany seny amin'izao fotoana zao isaky ny région isaky ny district isaky ny commune tonga hatrany amin'ny fokotany de fatatsika ihany koa fa misy mifanindran-dalana amin'iny zay manao ny asan'ny seny koa apetraka ao anatin'ny ministeran'ny ady-tany fatatsika tsara fa ny mandrafitra ny seny any amin'ny distrika ohatra raha eto amin'ny Antananarivo renivohitra sy ny zay manana statut particulier dia ny adjoint chef district anisan'ny mandrafitra an'izany ao ary any amin'ny fokotany fatatsika tsara mihitsy fa ny lehibe amin'ny fokotany no agent électoral zany hoe solo-tenan'ny seny eo ny fokotany raha resitsika indray zany le solo-tenan'ny district de fatatsika fa nitendren'ny district lehibe amin'ny fokotany amin'izao fotoana zao
any ambanivohatra izay avy amin'ny distrika de midina commune dia ny délégué d'arrondissement no miandraikitra ny asan'ny seny. Izay ny tenenantsika hoe tsy tena mahaleo tena ny seny. Izy moa reo lehibe amin'ny fokotany misy amin'izao fotoana zao reo zay miandraikitra ny asan'ny seny any amin'ny fokotany de lehibe amin'ny fokotany izay raha raisina manohatra ny eto Antananarivo raisina manokana Antananarivo renivohitra de lehibe amin'ny fokotany napetraka avy amin'ny fakakevitra tamin'ireo député zay miaraka amin'ny mpitondra. Ny any amin'ny toerana zay tsy misy député voafehy amin'ny mpitondra dia akakevitra ny mpitarika ny atoko politika amin'ny mpitondra any na koa ny chef de région zay afaka miara-miasa amin'ny chef district sy ny olo-mpanjakana any amin'ny district hafa. Zany ny tenenantsika fa sarotra be ny tenenana hoe mahaleo tena ny seny. Eo am'izay ara nipetraka ny olana amin'ity resaka doublon resahantsika hatramin'izay. Inona marina moa le doublon? Ny doublon zany rehefa tena azavaina tsy hiditra amin'ny hoe anaran'olona miverimberina na numéro anakara-panondro miverimberina fa tonga de tsorintsika fotsiny hoe i gonflena ny lisym-pifidianana mba hafahana zany mangala bato am'izay am'izay fotoana zay ka le ala bato am'izay fotoana zay miseho amin'ny endrika maro. Misy fahafahan'ny olona miverimberina mifidy mandritra ny androm-pifidianana. Misy fahafahan'ny olona na indrindrindrindra membre amin'ny bureau mpifidianana manao an'le hoe bourrage-na urne mandritra ny androm-pifidianana. Misy any koa fafahana any amin'ny distrika zay tena voafehy mihitsy manova fotsiny zao ny PV ny amin'ny voka-pifidianana zay miseho. Ahoana ny avitana zany zavatra zany amin'izany resaka doublon zany de azavaintsika eto zany fa ny fampiasana ny doublon io ahafahana mangala bato dia tena mariantsika eto fa tena réseau ray manontolo mihitsy miainga avy any amin'ny seny foibe zany mandeha amin'ireo ratsa mangaika andreo mitotona hatrany amin'ny ratsana eo anivon'ny fokotany. Izay ny tena edivana mafy mihitsy hoe tsy tokony ho lehibe amin'ny fokotany mihitsy izay napetraky ny fitondrana no mpikambana ny seny any amin'ny fokotany satria tsy maintsy mitanila ary indrindrindrindra eo amin'ny fametrahana ny membre bureau de vote avitany zay réseau zay an'ireo alabato rehetrarehetra reo de tsy maintsy mametraka ny olona ao anatin'ny bureau de vote izy fantatsika tsara fa ny lalàna amin'ny fifidianana de mametraka tsara mihitsy fa tsy tokony membre amin'ny bureau de vote ny olona toko politika fa ny tamin'ny fifidianana fanesy teto de tena maro ny mpikambana tamin'ny TGV hitany anaty brony pro-pifidianana de tena anao hoe misy lalàna mifezy tokony ametraka fitoriana sahirana ihany ny fametrahana fitoriana satria zao maro ny zavatra efa niainana tamin'ny fifidianana teto amin'ity firenena ity. Mame ohatra anankiray tamintsika tamin'ny fifidianana sénateur nandeha teo nametraka fitoriana ny platsaka fidiana sénatorial. Azadino fa platsaka fidiana tamin'izany de misy olona manam-pahaizana momba ny lalàna, misy avocat, misy huissier. Rehefa ny kondoro ary manaraka tsipriany ny zotran'ny fitoriana zany fametrahana fitoriana zany rehefa mivoaka tany amin'ny ACC ny valim-pifidianana de mipetraka le hoe azo raisina fa tsy mitombona satria nahoana tsy afaka manao fitarainana akoatran'izay tsony ianao rehefa didin'ny ACC ny mivoaka satria didy tsy azo ivalozana ary eo indrindra ny tena mampi amin'ny ACC ankehitriny satria zao tsy manomboka akory ny fifidianana dia efa manomana sahady izy mampianatra ny olona zany araka ny teny hoe itety faritra izay hampianatra ny olona metraka fitoriana. Dikan'izay zany efa mieritreritra sady fa tsisy fifidianana de tena anara-dalàna eto tsy ao mihitsy zany le tanjona ametraka an'le fifidianana tena hoekeniny rehetra fa efa mieritreritra sady any amin'ny voka-pifidianana miaro fitoriana. Aminay zany dia ilaina zany ny fandravonana andreo aya rehetrarehetra eo mba tsy hipetraka. Dikan'izany tsy misy fifidianana tokony andeha mihitsy eto amin'ity firenena ity raha tsy milamina tsara ny zotra-pifidianana rehetrarehetra. Isorana be dia be ny député ato amin'ny atokotiko Madagasikara zay efa mikasaka mafy ny sin'izany fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena zany. Efa nieloavana an'le fandravana gouvernemanta moa zay nefa moa fomba fiasan'ny fitondrana hitantsika ihany fa manao zavatra
zavatra manarotsarona fotsiny zany amin'ny zavatra tena takin'ny vahoaka fa tsy le zavatra tena mamay no vany ka zay ny tena mampananay am'ty resaka hoe refontina lisy mpifidianana sy ralina ity rehefa atao zany refonty tsy hosen'io mihitsy io kory no avitan'zany refonty zany da zao resa-bola sy resaka fihetsika sehoany am'izao fotoana zao dika zany ilaina le fikaonan'dom-pirenena ilaina mihitsy zany ny fipasohana ny domy am'izao fotoana zao vo miroso am'zany na zany refonty zany ary satria raha ohatra ny fanovana gouvernemanta teo saritsariny fotsiny tetsy ihany na findra tetsy nefa tsy na efa taloha ihany no natao raha anao refonty ndray koa ka mbola ireo be amin'ny fokotany reo ihany no mbola indraikitra an'izany na tsy misy fanaovana rafitra vaovao mihitsy anao an'izany refonty zany zay mare atsika fa ny fiarahamonimpirenena no tena miandraikitra an'izany ary mahavita an'izany ao anatin'ny fotoana fohy rehefa misy ny ento manana am'izany ary raha manapaka amin'ny atoko politika sy mpisehatra rehetrarehetra amin'ny fiarahamonina eto amin'ity firenena ity azo atao tsara zany ary tsy tara mihitsy zany rehefa tokony atao ka zany atao hoe na fifidianana lehibe apokotany ary rakarakara ny seny am'izao fotoana zao de mampiay ihany be sy maro ihany ny fomba nandrafetana azy hitantsika ny fifidianana ny setelolo teo raha tsy ny fifidianana sénateur efa fanakanana to inona amin'ny tsy fanarahan-dalàna rehetra fa nalefa ihany l izy de io ny sena am'izao fotoana zao nandre fifidianana ho lavitry ny mpanao gazety fanakanana tsy nalefa nande fifidianana ho lavitry ny mpanao gazety rehefa vita zay na metraka ny solotenan'ny mpanao gazety tao amin'ny seny izy de tena fatatsika zao fa ny solotenan'ny mpanao gazety tao amin'ny seny izy de tena TGV iringiriny hatrany tena atao hoe 100 isan-dato TGV izany ve no eritreretintsika no fifidianana tsy mitanila eto amin'ity firenena ity de petraka amin'ny fanontaniana hoe tsy tokony tsony zany am'izao fotoana zao no anekenany zavatra ohatran'izany ary indrindraindrindra tsy maintsy mba faranana ihany le izy hoe aiza tokoa ny asony firenena izay ny tsy maintsy hijoroany ny olo-pirenena tsirairay maro ny fitakina am'izao fotoana zao na amina resaka sosialim-bahoaka ny resaka jirama ny resaka vidim-piainana ny resaka tsy fahaloavana vatsim-pianarana karaha mampiasa ny vola mimpandraraha tsy voatanisy na eto Antananarivo na any amin'ny faritany ny fahavoazana rehetrarehetra ny amin'ny resaka fitaraina ampitatitra amin'ny resaka lalana fitaraina ampitatitra amin'ny resaka fanaovana antsozayan'ny mpitandro ny filaminana ny fiakaran'ny saran'ny pitsaboana ny etsetra fa tiako isariana ny mpisehatra ara-politika koa am'izao de fotoanany tokoa zao tena ijoroan'ny mpanao politika rehetrarehetra satria eritretra hiatrika fifidianana ianao ny lalam-panorenana itsaka etsaham-pitondra zay tokony hidivan'ny mpanao politika tsy tateraha-mpitondra am'izao fotoana zao ka zay ny tena tokony hijoroana ohatra ray fotsiny nomena atsika fananganana ny senio ohatra de tena fatatsika mihitsy fa tena nanao zay natonotra ny nanaovan'ny fifidianana vitsivitsy ny tany saiko toa ny mpitondra eo ihany koa zany ny tsy fametrahana ny solotena ny mpanohatra ho tsimbazaza tsy tokony eketsika mihitsy zany satria zao aiza no afahan'ny mpanohatra any ho hevitra ny kianjan'ny demokrasia efa nidina novaina zaridaina ny lehibe amin'ny mpanohatra zay tokony hitondra ny heviny eo amin'ny sehatra anankiray zay lazaina fa lapan'ny demokrasia ho tsimbazaza tsy tafapetraka fa nanaovana karazana tolo-dalàna zay tsy fantatra moa hoe fa nisy didy fampiarana ve ankehitriny tsy nisy akory fa raha ny marina aloha de ny lalàna zay efa mipetraka atao amin'ny lalam-panorenana hatramin'izay araka ny andininy faefatra-ambin'ny folo ihany no tokony ho lehibe amin'ny mpanohatra ho tsimbazaza am'izao fotoana zao zany rehefa tsy apetraka ihany lehibe amin'ny mpanohatra tsimbazaza de tokony ho takiana ary ho takiana ary tena atao hoe obligation mihitsy zany satria tena tsy mitovy ny herijikan'ny candidat zay ho lany io raha ohatra ka hoe zavatra faran'zay tsy mitena hoe kely fa faran'zay zavatra manan-danja ary tsy vita ka rehefa tsisy ihany ny sehatra ohatray de eo indrindra ny tsara anambarana ny hery zany mba hisin'le tena fiovana eto amin'ity firenena ity hoe tonga ny fotoana hoe hijoroana amin'ity fotoana ity de tsy maintsy faritana zany hoe iza tokoa raha ny olona hijoro am'izay fotoana zay roviana atsika ny mba hijoro ahafahana maneo fa hoe maro ny tsy mety eto amin'ity firenena ity hitantsika fa efa satarin'ny fanjakana ny izy efa nanao izy tany efeneri veste namory olona akoatra ny nataon'ny député miaraka amin'ny fitondrana zany ny fitondrana fohy be mihitsy rehefa mamory olona ary hitantsika angamba ny publication any amin'ny Facebook ihany fa hoe tena mahavery olona be mpitondra tsy maintsy olany izy amin'ny fifidianana manokana zay indrindra no tsy maintsy andanjalanjana ny zavatra misy eto amin'ny firenena hoe tsy maintsy mampiseho koa zany ny mpanohatra am'izao fotoana zao hoe PDB ny olona tsy makatoan'io fitondrana io amin'ny fomba ahoana ny anehoantsika an'izay fahamaroantsika zay fa fantatsika ihany aloha ny tsindra ataon'ny
ny mpitondra raha voatady aneo hery mpanohatra fatatsika hatrany tuliara reny ange vo nisy fanehokerina ataony mpitohatra tsy fanehokery fa fanaovana anniversaire ary ny fara tamin'ny fahatolona ange tany ary tsy mbola nisy fanadidina moa hatreto tsy fantatro hatraizany toe niza marina ny tena namono ny olona napetrahan'ny mpanohatra tany tuliara tany hitatsika reny mpianatra mitaky ny fitakiny reny atao mihitsy zany a zay anampenana ny vavany olona ka itsika mpanohatra tsy tokony anaky am'izay am'izao fotoana zao fa tokony anambatra hery a miaraka daholo mihitsy zany a ny manana ny tsy fahalavoriana rehetra mba tsy isian'ny vahaolana vonjy-tavanandro ohatrany tipitopy fanaovana lalana io ihany na mahany olona satria vahankely ny olana tsy ameboly tsara ivolana hampanginana an'le mpianatra ohatra afaka rovolana volana ray mihetsika le mpianatra tapenana ny lalana afaka telo volana efa bolana goka ndray le lalana very fotsiny volam-panjakana na lalana eto Antananarivo na lalana any faritany na ny lalam-pirenena de tena vonjy-tavanandro ka ialantsika am'ty fahavoazan'ny firenena tya tsy maintsy atsahatra malaky de malaky zany ity fitantanana vonjy-tavanandro vahaolana vonjy-tavanandro tsy tokony afangaro koa zany le olana sy le vahaolana sy le tanjona amitsika zany rehefa hoe fatatsika ny olana fa tsy fisian'ny fifidianana mangarahary eto tanjotsika zany de nisin'ny fifidianana mangarahary tsy maintsy mitady vahaolana am'izay zany tsika ka am'y fotoana mapety azy zany de tsy maintsy tongotsika ijoro hoe apetrao ny lehibe ampanohatra ay atsangano ny rafitra sy ny maleo tena alao ny ministerany tany tsy hitanila tsy anery ny olom-panjakana rehetrarehetra anao asa zay mety ampitongilana ny olom-panjakana ka hitany lany any amin'ny kandidam-panjakana de tsy maintsy atao zay rafitreka ilaina ny fijoroany rehetrarehetra zay ka eto zany zay dia tsy hitana betsaka ny mpiaino fa kosa mitsarika ny sain'ny titanindrazana mba tsy ho kivy tsy atahotra fa tena hijoro marina hikatsaka ny mahasoan'ny firenena fa izay no anaovana politika ny asoan'ny firenena ny asoan'ny vahoaka satria tsy vitana tsetsetra tsy vitana fanakianana fa marina mihitsy ny famelabelarana totoina na manofaniry hoe ty fandarany tya de sady milaza ny zava-misy mampita vaovao manolotra vahaolana nefa ihany koa manitsy ny mpitondra fanjakana andehany amin'ny lalana tena izika ao anatin'izay zavatra dia misaotra indrindra to marana azy tsika niniko mihitsy tsy tsatsaingo tanatin'le fanazavanao andre matofeny zany satria nitako voafehanao tsara le tontolo mpifidianana teo am'le dingana rehetra zay nandalovanao ka ilazanao ny amin'ny hoe tsy izo senisy asese io ary mitaky an'izany endriny zany tena isin'zay fifidianana ekeny rehetra sy tena hoe hoazo antoka zany tsika eny na ny communautaire nge de efa nisa manara-maso ary miteny an'izany am'izao fotoana zao hoe tena mila fandaminana mihitsy nietrehanany zany fifidianana zany fa ndraimbava mety manakambara ianao fa moa anao tsy anakambara fa olona eny amin'ny fiarahamonina ianao ray-pianakaviana anisan'ny fampikasokasoka ny vahoaka rehetra eny amin'ny lalanao eny ianao alohan'ny amaranantsika azy ity resaka vidim-piainany ity inona ny feo mandeha inona ny tena fitarainan'ny olona andriamatofeno amin'ny nisy fotoana tamin'ny heritaona izay plateforme miazay miaro ny mpanjifa efa nanatitra taratasy tao amin'ny médiature de la république tao isoraka novaina moa ny mpitarika médiature tatoriana tsy nahavaolana zareo momba ny vidim-piainana vidim-panafody fatapahany jirama nanatitra taratasy koa zay tao amin'ny mpiarony zon'olombelona tao amin'ny 67 hectara tsy nisy valo moa le izy tao médiature moa ny fiarovana ny vidim-piainana tsy akatra io na ny teny zareo fa tsy maefa iaro ny vahoaka tao anatin'izay ka de tapidalakale tokoa ny zo amin'ny mpanjifa tamin'izay fotoana zay ary hitantsika moa amin'izao fotoana zao fa tsy mahavaolana na gouvernemanta vaovao io ary mbola io any le ministra ny hoe nampaname toko hoe nameny filohan'ny republika toromarika zany hoe telo andro de midina amin'ny vidim-piainana tamin'izy napetraka teo mandraky ty ny androany any amin'ny plafond mihitsy zao mividim-piainana amin'ny fian'ny fahefa-mividy malagasy midina de midina ka momba an'izay zany de te anazava fotsiny hoe fandray tanteraka amin'ny zon'olombelona io fiakaran'ny zodim-piainana io tsy fanajana ny zon'olombelona io fatapahany jirama io lasa tsy manana zo hianatra ny mpianatra rehefa tapaka ny jiro tsy manana zo isitraka fiainana tsara ny vahoaka rehefa lafo ny vary tsy mihinana vary
tianoanina izy araky ny tenin'ny député Rambo teo hoe vary gasy ny tianoanina nefa vary hafahafa ny tonga eta tsy maintsy voavidy satria zay voly kely voly izy miafy izy de mbaka hirantsika malagasy fa manentana antsika kosa zany ampiseho firaisakina fa azo atao tsara manarina nyty fireneny teo anatin'ny fotoana foy a rehefa ohatra ka miray iny tsika malagasy ka dikan'izay a miantso atsika la miantso tsika raha ohatra ka hoe angataka za tena mametsiny an'ireny olona le manana fitakina tsy voalovoly reny de mbola miantso ny président ihany hoe miantso ny président zay fa azafady efa tena disika goka raha vaolana andratsana eny amin'ny filoham-pirenena raha fotsiny angamba mety ho fanantenana teo satria ny teny moa député Rambo teo hoe miverina le ministre ny fitaterana zay mividy an'le roplan anakoroa miteteza mita to hoe moa to naverina fa tsy hafa-ny asa akory tsy voaloha vola nefa vola be tsy toko tsy foroana misy fanantenana kely any amin'le ministre satria ianao manamana fanety tadidiko tsara mbola atao amin'ny congrès niteteza mita koa ianao ary lehibe ana commission mihitsy ianao tamin'izany fotoana zany mbola teriziko mihitsy miboky misy ny loi de finance 2012 2013 2014 tsy hita tao mividin'ny force one to roplan mpanjakana io a vidina lafo be mihitsy izy io ary roplan mpanjakana no vidina tamin'ny andro filomarika Ravalomanana io a mba tsy anelingelenana ny asan'ny Nermady de nandeha tsara ny Nermady tamin'izany fotoana zany a fa iny roplan iny nentina namonjy a ny fivoriana etsabeny satria fatatsika fa zany diplomatie itatanana firenena zany a nalaza be tamin'ny andro filoha Ravalomanana nisy le hoe diplomatie politique diplomatie économique tsy sahirana mihitsy izy nitady vola ampiasaina teto na tonga azy ny teny mihitsy ary hoe ny vola misy fa ny ampiasana azy tsy ampy ny dikan'izay tsy hoe vola ho lanilanina fahatany fa mila manana programme tsara zany ianao tamin'ireny de fatatsika tsara nge nisy angery amin'ny programmana MCA ireny tafavoaka tsara tany amin'ny faritra nisy reny volovary atanety reny président Marc Ravalomanana napiditra an'ireny zay navelona olo ary momba ny resaka rivodoza voangana fatatsika tsara mihitsy raha mandalo tsika eo Vatomandry zay nandefa afatra teo amin'ny télé teo moa izy teo a raha mandalo any ianao Vatomandry misy an'izany hoe trano falafa rava tamin'ny cyclone novain'ny fitondrana filoha Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana zany andure mbola mijoro reo trano kely reo zany hoe zay rava trano de mena trano vita amin'ny parpaing misy béton isak zay trano rava mbola vavolombelona zany ao Vatomandry amin'izao fotoana zao maro izy ao fa tsy ray tsy roa tiako tenenina amin'izay hoe fotoana zao a hijorotsika fotoana zao a afahantsika tsara manarina an'izany zavatra rehetrarehetra zany ka zay le teneniko mifanantenana an'le ministre le gouvernement resahana teo iny hoe le tonga le ministre ny fitaterana tamin'ny andron'io ministre fitaterana io no nivarotana amin'ny force one na tsy fantatra namidy tamin'izy fantatra fotsiny a namidy atsasabidy le izy raha tsy diso tany amin'ny 24 millions de dollars tany zay nitenen'ny filohantsika amin'izao fotoana zao moa tamin'izy tarika vahoaka teo amin'ny 13 mai hoe raha lafo force one io a de vitanana vary tsy mividy vary mandritry ny ray volana ny malagasy fa zaraina fo tsy nahanjavina le vidin'le force one tsy hita na hoe nakaiza natao ino na lasa an'izy anity ka fotoana tokoa zao zany tena varitany Tomasina sy ny lavarina reny mbola misy anketo tokony andeha eo zany zao zany tsika zany mametraka fanontaniana amin'le ministre tokoa zany satria fa tonga izy aloha tonga soa izy a de aiza tokoa raha zany le vidin'le force one to zany a zarao amin'ny vahoaka amin'izay zany le izy azavao aminay nakaiza le izy a nanaovana inona izany rehetra zany tsy sanatria fampitsetsetra hoa fa isariana ny saitsika andray andraikitra fa ny any ivelany raha mahavita manatsikafina ny fandaniam-bola eto amin'ity firenentsika ty a tsika eto toerana indray ve tsy havita hijoro ka de fotoana indrindra zao a ry vahoaka malagasy mba tsy fanomezantsiny a satria maro zay efa niteny zay fa tsy havaninenina mihitsy gouvernement io ka iandrinina indray ary tsika fa dia andao mba horaisina ny fivelesana ponga mba samy mba ivela ponga mba samy mba ivoy lakana mba samy mba hiasa tany anarenana nyty fireneny ty ya ny fotikevitra malagasy ity mbola teneniko foana ty namana feno a rehefa miresaka ohatran'izao hoe misy fomba fijery fotikevitra malagasy zay any amin'ny famadihana le any amin'ny famadihana io ary zay ny mahafinaritra tsy le famadihana aloha iny samy manana ny finoany am'le famadihana fa misy toerana manao an'izay misy toerana tsy manao an'izay fa misy zavatra mahafinaritra fotsiny ao anatin'le lanonana de hoe samy mihevitra ho tompon-draharaha rehefa tonga ao anatin'ny famadihana zany ianao a de samy mihevitra ho tompon-draharaha fa tsy vahiny de inona natao am'izay ao ny tonga de maka kitay ao ny tonga de matsaka rano ao no mitetikena
ao ny mandeha mamelatra betsilay a, ao ny mandeha mikarakara ny papampa sy ny rehetrarehetra, ao ny manamboatra ny latabatra, ao ny manasa vilia, ao ny manofa vary, maro be foto-kevitra famadihana samy tompon-drara. Kaza mieritreritra ary malagasy hoe tsy tompony ianao fa samy mipetra ho tompon-drara daholo satria samy marary samy mijaly, ary raha ohatra ka tsy zay le izy matetrotsika. Zay nge le zava-misy ary teneny fonte ekonomiana tany miady ny ekonomiantsika. Rehefa tena jereny zao ekonomisy fahavoazantsika zao any anatin'ny inflation, any anatin'ny taux de pauvreté sy ny sisa de ohatry ny mahita hoe Ukraine tsika matina zera bomba daroka amin'ny alalan'ireo inony ty fitaovam-piadiana mahery vaika misila zay alefa ny Rosiana, fanafiana tanety, fakana trano, toerana samihafa, fakana akeriny amina miaramila, rem-pianakavia, ohatran'izany hitantsika am'izao fotoana zao. Ekonomiana tany miady, nefa tsika tsy tany miady fa tany feno mpangalatra, tany feno mpanodikodina volam-panjakana, tany feno inona moa zany reto fanaovana kolikoly ao ambadika zay nefa de misy vondron'olona manana fahefana matahotra ny vahoaka hiteny sy hijoro. De ohatry manindra an'le teny namana feno teo any tohatran'izany zao zava-misy zao hoe efa manomboka am'folo le vahoaka fa tsy valala be mandry izy, fa io moa ny apitso ndra afaka apitso mamaritra zay fa ametraka amin'ny velomontsika namana feno. Ianary faniry izay tokoa amezana azy zany dia araky ny teninao tao hoe ohatran'ny sanatria ekonomiana tamin'ny miadiny eto. Ialana tsimy foana mantsy le resaka rivo-doza sy resaka Covid-19 iny. Aza dino fa penain zany tao anatin'ny Covid mihitsy no niala tamina firenena faran'izay mahantra firenena any fa lasa firenena misandratra kehitriny, sonitra zany ny toerana. Ary matoa Madagasikara niemitra any amin'ny faran'izay tadio tsara fa Soudan du Sud zany nge firenena mbola tsy nahazo fankatoavana akory mbola atao aorianantsika fa tamin'ny miady. Nefa tsika zao lasa farany dikan'izay nisy nety mihitsy natao teto amin'ity firenena ity. Ka dikan'izany tsy excuse mihitsy amiko ny resaka Covid sy cyclone zany satria misy fomba azo hitantanana an'izany foana. Dikan'izay zany amiko le tsy fahombiazan'le fitondrana mihitsy no amarana anazy ka mba tsy hitarany zavatra be dia be zany sy mba tsy ampitsotsorika atsika mandrakariva dia manentana zany tsika zany mba anaraka hatrany aloha ny fandarana toy izao, ary indrindra ihany koa ampirisika ny namana rehetra koa mba anaraka ny fandarana satria fotoanany mihitsy zao mba hifanentanana mba anara-baovao amin'ny fandarana zay miaraka mitovy firehekevitra aminao ianao ary indrindra ihany koa eno ny famakafakana isan-karazany mba handraisanao toromarika sy lesona entina anitsinany politika zay ataonao satria fantatra fa ny tsirairay isan'olona dia manao an'izany politika izany daholo dia mametraka veloma sy makasitraka sy makatelona ny mpanaraka ny miara-manonjy MBS. Inery de misaotra an'Andre Matoa feno manjato raha ny virasotsika tamin'izay fanio-kevitra nentany tamintsika zay tao anatin'ny tsasakadina. Fa alohany tena marana anazy de amaky soratsoratra isika zany zay efa voaoma namana teknisianao zany satria betsaka koa manoratra zany izao haianina de atreto aloha de mbola sahirana sika amin'ity fiarahana anjamba ny tandrefana sy ny alatra tao eto miaraka amin'ny tsy fahaiza mitantana voalazanao io. Zay zany ny fijerin'izay eo Highland zany hitahiry andriana antenaina fa lefa Covid marina mba nanao ahoana so de mba hivadika vola hanaovana propagandy indray reny moa zany le fitsirihana zay ataon'ny Cour des comptes na fitantanana momba ny compte zany efa namoaka fitsirihana voalohany ny Cour des comptes zany nitso mino miaraba même de miaraba nitso mino anko zany itovy razaka verina indray raha tovo ato ka voan'ny mpanohatra no miteny de vorondolo fa vory TGV no miteny de voromanga marina zany satria tena atahorana misy le faneho-kevitra avy teny voan'ny mpanohatra io ndray raha le soratra lava fa vakiko fa tsy manino fanjarako toatso miaraba nareo mpandrindra sy mpamakafaka ato amin'ny MBS tompoko ny tiana ho aterina de ny fanavoazana tanteraka ny lisy mpifidianana refonte satria raha mbola ralina io
hatrany no resahana dia overeto isika satria mbola voarakitra ao anatin'io lisy mpifidiana taloha io ny olona avy any amin'ny fokotany hafa ifidy any amin'ny fokotany hafa ka mila mailo isika voarain'ny fanjarakotoarotsoa zany ny afatra zay no amafisany namana afeny teo ihany ko i Paolo Molfrety de hoe izanseny zany de tokony ny vahoaka no mifidy azy fa anseny dia ny mpanjanatany nametraka azy eraky ny zanatany sady nasiany gouverneur ko isika ko satria isika zanatany ka zay ngely hitolomantsika fa niokevitra atao anatin'ny YouTube iny ny sotomina namana technicien iny eny ary ohatrohatry zay ny zava-misy ohatrohatry zay zany ny endriky ny azon'ny resahana androandro ina fa ianao moa nanokatra de fa eo koa ianao amarana azy araky ny fandaminana zany ya rehefa misy ny fanokafana de tsy maintsy misy ny famaranana zany fa inona moa zany ny teny ambara fa hoe isaorana isika naharitra nanaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada tamin'ity talata ity everina fa maro ny zavatra voaraitsika maro ny atao hoe nafahantsika ny saintsaina tao anatin'izay ka dia anjaratsika anao mandray ny hoe mamy atelina ny mangidy aizany desera teny desera alao amin'ny zoma fa misy desera mihitsy ao fa alao amin'ny zoma no hitondrantsika azy mametraka ny veloma mandrapitafa tombolasy tomboavy samy tain'Andriamanitra veloma tompoko